ka hatramin'ny 170. Halleluja. Mivaky ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hideranao aho fa mahatahotra sy mahatalanjona nanaovana mahagaga ny asanao ary fantatro ny fanahiko maromarina izany ny tenako tsy niafina taminao fonina tatao miafinao ka noforononao isy endrika tany ambanin'ny tany ny masonao efa nahita na dia fony tsy mbola ary fady azaho voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry fony tsy mbola nisy na dia iray akory aza endre zava-tsoa amiko indrindra ny hevitrao Andriamanitra akory ny amaronisany amen 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 ten'Andriamanitra manokana izay mampatsiaro antsika fa misy foana ny antony hiderana an'Andriamanitra eo fiainantsika tsiraray avy tsy hoe amin'ilay zavatra mahafinaritra antsika vao tokony hideran'i Jesosy tsika fa amin'ilay zavatra mety tsy niomana antsika mihitsy efa tanteraka eo fiainantsika tsiraray avy melohana nombona fotoana dia niresaka izay tao ambony tsika mety ohatra izay zao ohatra hoe manao fanamiana mainty ambony ambany androany ohatra rehefa mipetraka hoe zao mifanamiana antsika androany dia ohatra ny nanana daholo ihany izay afaka nanana mety misy olona ny ambadika any hatramin'ny ainany hatramin'izay tsy mba nanana akanjo ho anazy propre tena hoe mividy izy dia manana ho anazy tsika tsiraray avy tonga ty mety afaka niomana nanao akanjo etretin'ny saintsika hoe mifanaraka na miconvenir amin'ilay fotoana satria nisy fahafahana teo amintsika fa azadina fa mila misaotra an'Andriamanitra tsika no mifisiany izany ndraindratsika mety mandeha amin'ny fahazarana fotsiny satria za manana dia logika be droako izany fa za miteny ianao fa tsy zay te hitafy no afaka mitafy fa na ny fahazakany ny hoditra ao an'eo akanjo mipetaka amin'ny vatanao eo ary mbola Jesosy ririany dia izay mahatonga ten'Andriamanitra eto miteny hoe hideranao aho fa mahatahotra sy mahatalanjona nanaovana mahagaga nanaovan'Andriamanitra anao mahagaga ny fahafahanao mbola manana ny fitafiana eo afaka mandeha aty na ny frena ny tongotra ao afaka mibatanao makatira na ndeha tongotra ianao zany rehetrarehetra zany ndao hiderantsika ny Jesosy fotsiny dia raha ho azy ny fahafahanao mihira dia raha ho azy ny fahafahanao mitehaka dia raha ho azy ny fahafahanao mimika halleloia dia raha ho azy ny fahafahanao mijoro androany dia raha ho azy ny fahafahanao manaraka androany dia raha ho ny anarany azavela izy fotoana mihitsiny ka tsy hideran'Andriamanitra halleloia raha sanatria avoko tsy manana sujet de prière ianao dia zavatra anankiray nampianarin'i Jesosy anahy dia zao miangaina eo andona analakely mandrapatonga sorano fa misy olona be dia be mila vavaka eny amoron-dalana eny feno antom-bavaka mifanena aminao feno antom-piderana an'Andriamanitra mifanena aminao misy olona any ianao mety mirehetra tena ratsy be ny fiainanao fa raha misy olona anankiray fotsiny manaraka sisiny eo ianao dia mahita ny fiainan'ny olona hafa dia ahita ianao hoe afaka hiderako an' Jesosy ny fiainako amen dao tsika hifantoka amin'izany nomen'Andriamanitra antsika tsiraray avy zany hiderantsika anazy androany asaraty mivavaka ao amin'izao fotoana izao Jesosy misaotra anao amideranao Andriamanitra fa ianao no matoy izao Jesosy tsy misy avy amiko Andriamanitra ny rehetrarehetra fa avy aminao avokoa ary ho anao Andriamanitra entiko hiderana sy ameza voninahitra naro Andriamanitra halleloia feno be ny fonay Andriamanitra satria faly izay Andriamanitra satria mbola noho ny avy aminao Andriamanitra matoy izao anay na ilay masina na ilay tsy miova na ilay fitiavana ilay mendrika ny fiderana mendrika ny fankalazana satria tsara ianao Andriamanitra tompo misaotra tompo ny amin'ny fiainanay misaotra Jesosy ny amin'ny fitarianao anay fa tsara ianao mahagaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy ankalazao ny anarany lazao hoe tsara ianao mahagaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao Jesosy halleluia tsisy toanao rayo lazantsika hoe mendrika nidery anao Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta halleluia mendrika nidera sy niratsa asandratra ny tananay ho anao
mauvuni naitrao metrikyany tera sy ny ratsa asandratray ny tananay ho anao mauvuni naitrao fatsary anao magagatsary anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao tsary anao magagatsary anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao Jesosy eo anatrianao dia tsy matafajany eo anatrianao ny faharatsiana Tompo tarafiny fahazavan'ny hatsaranao ianao le rainy mandrakizay ianao le alfa sy omega ianao le mpanjaka ny mpanjaka andria ny fiadanana ianao le tsara indrindra eo amin'ny fiainanay Tompo ianao le fahatsarana tao an-danitra ianao ny fahatsarana eto ambony tany koa amin'ny lalan'ny fanahinao masina Tompo mankalaza anao zay Jesosy tsara indrindra ianao Tompo tena hoe tsy mendrika izay Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta amin'ny fiainana tsiraray avy tena mankalaza anao foana izay amin'ny fotoana rehetrarehetra Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta halleluja ho anao Jesosy o halleluja ho anao ao aminao rery any Jesosy ny fanantenanay ao aminao rery any Jesosy no lalakalehanay ianao le lalana sy fiainana sy fahamarinana nisy nizanizy afaka makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalanao Tompo malalo misy fotoana izay mety mieritreritra hoe mahavitanay ny namanay mahavitanay ny ray aman-drenay mahavitanay ny mety fianakavianay heverinay fa hoe manam-bola Jesosy fa amin'ny fotoana anankiray tena tsisy afaka ataon'ny olona ntsony eo amin'ny fiainanay Jesosy raha afa-tsy ao aminao reny ihany ary eo ny atongavany tena hoe etaeta lalina ty anatinay Jesosy rehefa hoe tapidalakale zay Tompo dia aminao zay Jesosy no mitodika ary tena hoe amin'ny fotoana rehetrarehetra dia ianao no andraindrainay tahaka ny mpianatra Jesosy rehefa nanontanianao hoe nareo koa ve hiala nareo koa ve handeha dia namaly ny mpianatra hoe hoaiza ntsony moa zay fa hanaradianao Jesosy androany marainy zay tsy manatsafidy zay Jesosy fa hanaradianao zay Jesosy Kristy Tompo tsy tady vahaolana hafa any amin'ny namanay zay any amin'ny olo-kafy zay Jesosy fa aminao rery any Jesosy ianao le zay manantena anao zay miandry anao dia tsy ho diso fanantenana mandrakizay Jesosy fa androsoery tahaka ny voro mahery Tompo malalo makasitraka ny anarana hoe Jesosy ao aminao rery any zay nandeha ataontsika teny hoe aiza no ale aiza no ale raha tsisy anao azao aiza no andeha aiza no andeha raha tsisy anao aiza no ale raha tsisy anao hanatrehanao Tompo
nianatrehana tiako nianatrehana tiako tikianao Jeso tiako nianatrehana lazao mafy tsika ny atoerana lazao mafy androany fitiavanao an'Andriamanitra Jesosy tena tiana ianao Jesosy halleluja lazao ihany tikianao Jesosy voasoratra any amin'ny bokyny Isaiana hoe zao olona noforoniko zao izy no atao anambara ny fiderana nisy fotoana ezeka mpanjaka rehefa tonga amin'ny fotoana anankiray dia nitenen'Andriamanitra hoe hoalaiko ianao ho faty ianao naniraka amin'ny mpamina ny Isaia izy hoe ho faty ianao dia nankatoava ny teny tsy niady tamin'ny mpanompon'Andriamanitra izy tsy niady tamin'ny Isaia fa lasa izy to dia nitady an'Andriamanitra dia nitodika izy dia nisusy de prière tao anatin'ilay izy hoe Andriamanitra mamindrafo amiko mbola mangataka tombonandro aho izy dia nraison teneny tamin'izay tsy hoe satria izaho mbola manana ankonana velomo satria izaho mbola manana business mila mbola atao mamokatra satria izaho mbola manana fianarana tsy maintsy vitaina izay nraison teneny fa ozy izy Andriamanitra raha ho any amin'ny fiainatsita ozy izy dia tsy afaka nideranao ny olona any amin'ny fiainatsita alleloia dia izay no tena hoe zavatra important fiainatsika itsika mbola hoe afaka mbola mideran'Andriamanitra ny olona any amin'ny fiainatsita tsy afaka mideran'Andriamanitra fa zany fiderana zany dia fiainan'ny olona any an-danitra zany alleloia dia androantsika tena hoe daontsika itenan'Andriamanitra hoe tonga hideranao Jesosy teneno Jesosy tonga hideranao natao mba hideranao noforona mba hideranao asandrato ny vavakao dia raha Andriamanitra amin'izao fotoana izao ianao ilay Andriamanitra ny Andriamanitra ianao ilay tompony tompo Jesosy mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra avo indrindra tsisy tahaka anao Jesosy amin'izay Andriamanitra fahavalinao dia miorooro eo anatrianao tahaka ny fielon'ny safoka Jesosy no fielon'ny fahavalinao tompo malalo tsisy tahaka anao ianao ilay Andriamanitra ny famindrapo Andriamanitra ny fahatsarana Andriamanitra ny mandrakizay ianao Jesosy ianao ilay manomana fitoerana tsara ho any tsirairay avy androany izay dia tsy niandry anay hoe andeha zay Jesosy vao
alala hideranao Jesosy fa tena hoe ararotanay fotoana rehetrarehetra Jesosy Kristy Tompo a hiderananao ka androany maraina zay tena hoe milaza zay fa tonga hideranao zay amin'ny fotoana rehetrarehetra dia ararotanay raha mbola misy fofinaina raha mbola velona koa zay Jesosy a dia enao no hideranay vavanay dia tsy tsahatra ny ambara ny fiderananao Jesosy a tonga hideranao aho tonga ankalaza eny tonga teny fa tompiana ianao no derainay ianao no derainay satria tena tianay derainay fa mahagagy anao lasantsika hoe fahazavany ianao ry Tompo Jesosy fahazavany ianao ry Tompo masoko ahita niso masoko ahita niso fa tsara ianao tsara ianao ifoko idera fanantenako ianao atsika nandratranotanantsika dia tena tonga hideranao aho tonga hideranao aho tonga ankalaza eny tonga iteny fa tompiana ianao no derainay satria tena tianay derainay fa mahagagy anao ianao mpanjakanay 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 asandrandray devonina itrana ianao enanetsiteny nanetsiteny amonjy anay nampahatrana ihany tonga hideranao aho tonga ankalaza eny tonga iteny fa tompiana ianao no derainay satria tena tianay derainay fa mahagagy anao ianao no nividiananao niutako no sasanao ianao no nividiananao niutako no sasanao ianao no nividiananao niutako no sasanao ianao no nividiananao
iainao tokoa no fividiananao anay Jesosy sy tamin'ny vidiny moramora zany Jesosy fa tamin'ny vidiny lafo voasoratra ao amin'ny bokyny Isaia tompo fa tamin'izany fotoana izany ianao raha nanolotra ny ianao raha nikapohany ianao dia tsisy endrika nahafantarana anao tsony Jesosy na ny kely aza ny karavasiny ianao fantsihana teo amin'ny azo fijaliana ianao Jesosy hitondra androfo rehetra atonga anay andova ny fiainana mandrakizay tompo malalo misaotra ny amin'izany fitiavana lehibe zany Jesosy ary zany no antony hijoron'ny finoanay fa maty ianao dia nitsangana ianao Jesosy tena hoe mideranao zay fa ianao le Andriamanitra ny fitsanganana ianao tompo le tsy azo sakanana na dia any ananatin'ny fasana ary ianao dia mbola nitsangana ianao Jesosy Kristy tompo ary zany no nananay fanantenana fa ho avy ny fotoana anankiray Jesosy dia ho ampiakarinao zay ho avy ny fotoana anankiray hitsangana ny koa ny maty rehetrarehetra dia zay maty tao aminao tena hoe miderany anaranao zay ny amin'izay fitiavanao lehibe zany tompo malalo le nataonao teo Kalvari teo aminay teo amin'ny fiainanay tsiraray avy mankasitraka izay Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta halleloia ho anao Jesosy mendrika indrindra ianao Jesosy tsisy tahaka anao mandrakizay eo amin'ny fiainanay tsiraray avy Jesosy voninahitra ho anao mandrakizay halleloia saotra Jesosy mendrika indrindra ianao mandrakizay manompi ny masoko an-tendrombohitra avy aiza mo ifamonjena lay mpanjaka ny voninahitra nandony vidiny voa niositra tao Kalvari tohitako ianao voafantsika leilany voanao zay voalefona no satroantsilo nororanako natao tsinotsinona matioay tao Kalvari tsika rehetra ilaza hoe iniranao iny Jesosy halleluia iniranao iny lay niaretanao ilay azo fijaliny dia mafitaminao fa ianao ireria ianao ihany no navity zany azao ihany iniranao iny Jesosy iniranao iny lay niaretanao ilay azo fijaliny dia mafitaminao fa ianao ireria ianao ihany no navity zany diakapoka no fanasitranana iranao latsaka no famelana eloka Jesosy ianao lay vato izay no laviny olona efa tonga fehizony matioay tao Kalvari iniranao iny iniranao iny lay niaretanao ilay azo fijaliny lay mafitaminao fa ianao ireria ianao ihany no navity zany iniranao iny lay niaretanao ilay azo fijaliny lay mafitaminao fa ianao ireria ianao ihany no navity zany tsy nivavaka Jesosy saotanao ny amin'ny rahanao
anao ny amin'ny fotoana menao anay afahanay matsiaro anao Jesosy efa mivelatra ny latabatra efa vonona ny mofo efa vonona ny raha Jesosy matsiaro an'izany famonjena lehibe nataonao zany Jesosy tera ny anaranao ny amin'ny fitiavanao ny amin'ny fahatsaranao eo amin'ny fiainanay misaotra Jesosy eo amin'ny fiainanay tsirairay avy inirana winni neniaretanao ilayazo fitalini nemafitamina fayanao irerian yanaoyan nunavitisa fayanao irerian yanaoyan nunavitisa fayanao irerian yanaoyan nunavitisa. Hallelujah. Wanao tumpo. Alleluia. Laotsika hiditra amin'ny fitsoana vavolobelona tonga dia mandoso avy hatrany azy. Alleluia. Voninahitra Jesosy ihany fa tanjaka be ny feo saotra Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy fa joroka volombelona androany dia zavatra efa nataon'i Jesosy efa ela fa tsy tena tsapako ilay izy raha tsy tamin'ny fakomaly vao tena resy lahatra hoe ay tena namela Andriamanitra dia tena namendra fo tamiko izy tahaka izao ilay izy tany amin'ny 17 taona ka dia tratrany ratra-po tamin'ny fahafantarako fa ny abandonné ny dadako hatramin'ny mbola kely dia tsy nitaiza mihitsy hatramin'ny androany aza mbola tsy mifandray mihitsy zay sy izy fa tamin'ny 17 ans zay dia tezitra be sy nalahelo be tatao anatiko dia nitarika anatany anatina ditra ilay izy fisotroana fifohana sy jangajangana dia tena nijangatsanga be mihitsy tamin'izany talohana nanambady tena sotro mifoka be dia tamin'ny 2011 zany niaona tamin'i Jesosy dia tanatin'ny ray mpimaso fotoam-bavaka indray mandeha fotsiny anafahan'i Jesosy anazy sigara sy toaka tena hoe fagagany zany dia satria nisy etaeta be tatao anatiko hoe teo afaka dia tahaka izany ihany koa ilay fijangajangana tamin'izaho marina jangajanga tamin'ny mbola tsy nanambady fa ny zavatra napetrako tato anatiko dia mbola tsy tena mivavaka tamin'izany fa ny zavatra nataoko tato anatiko hoe za Jesosy raha voiny fois manambady dia tena naja mivadiko dia tena tsy haina ilay fijangajangana ny ainako taloha tsony fa nefa tao anatin'ilay fatandrako tena nanararoatra zany raha azo lazaina tena ohatrany hoe tena nanararoatra be mihitsy hoe satria n'olon'ilay zavatra nazo anahy dia nefa nisy réflexe ihany tatao anatiko hoe za tsy hanao tahaka ny dadako dia izay nitazomiko hoe vao iny fois manambady izay natonga anahy hoe nanana décision iny fois manambady dia manaja mivadiko dia tena hoe tiaviko ny zanako fa tsy ataoko ohatry ny nazo anahy satria tsy zakako ny nazo anahy tamin'izany dia taty amin'ny 2014 tsy maintsy nanao mariage zay 2009 nanambady dia vady zay mivady dia niteraka roa 2014 zay vao namasinina dia tamin'ny fanamasinana ny tokantranay dia tsy maintsy mifamela tamin'ny dadako tsy maintsy nandeha nitady anazy dia famela taminy dia izay koa mivokatra ray tao anatin'ilay izy voninahitra ho an'i Jesosy fa nahay namela anazy 2014 dia tena hatramin'izao tena hoe tsy manana alahelo taminy intsony satria ny fananako ilay alahelo taminy natonga nanandeha nanao ny ditrako taloha rehetra fa tamin'ny 2010 nefa mivadiko ny teny anao hoe raha fitiavan'ny dadanao tsy ampy anao izy afaka fianoko zany dia efa nanomboka tonga saina tamin'izany fa 2014 vao navita namela ny dada dia nandeha tena fotoana dia ohatrany hoe nitaitaina foana zany amin'ny fahasalamako hoe za ty ve tena mba salama tsara satria tamin'ny fiainako taloha ilay fijangajangana taloha zany zavatra zany misy fantandro mivadiko dia misy tsy fantany koa dia androany izy vao mahafantatra zany zao dia mety hokagy izy fa tsy manina menatra taloha tsy sany teny an'izany fa androany samy joro satria depuis 2009 zany hatramin'izao zany tsy tena hoe nanaja mivadiko tena hoe tena tsy navita tena hoe niaina ohatra ilay fiainako taloha tsy tena nafahan'i Jesosy zany tena voninahitra ho an'i Jesosy dia profon'ilay izy tena profon'ilay izy
tamin'ny fakomaly ilay izy satria tamin'ny voalohany taona ohatra nampandalovan'i Jesosy zavatra izay izay mivady dia niditra hôpitaly vadiko dia nila hoe nila nanome rà dia za tsy concerné tao anatin'ilay izy fa rehefa tonga tany dia za koa dia nanao azy koa dia nakagana hoe nanao azy anefa za tsy neritreritra ilay izy fa ohatrany hoe resy lahatra fotsiny tamin'ilay moment iny dia nataoko ilay izy dia avy eo izy ilay dokotera afaka jerenao valiny après jerenao fahasalamanao dia za zany natahotra be Jesosy inona no lazainy izany raha ny zavatra niainako rehetra taloha hoe sanatria hoe misy zavatra hafa satria za zany tena tsy pisy mihitsy tatao anatiko hoe na nivadiko ary tsy tenenako an'izany raha fitsangajagako taloha mety natahotra ny sanatria an'izany hoe nisy aretina na ohatra izany tena namenatra anazy zany taloha fa samy joro androany dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tena nijerena ilay valy analizin'ny rany tamin'ny lakamisy nalaiko tamin'ny lakamisy saiky ny ahotra ihany nakalisy fa ozy tsy maintsy alaiko io dia nalaiko ilay izy dia tena hoe négatif daholo rehetrarehetra dia madio ny rà tsisy zavatra hoe tena dokotera tena mbola niteny tamin'ilay dokotera hoe tsisy zavatra hafahafa mihitsy fe dokotera tsisy zavatra tahora tsisy tena ozy voninahitra anao Jesosy fa za koa mino fa n'olona fandraisantsika eto ihany koa nanadio sy mitahiry ilay izy voninahitra ho an'i Jesosy raha misy olona ho an'i Kristy dia efa lasa ny lasa ratsy rehetra fa olom-baovao izy amen mandroso tompoko voninahitra ho an'i Jesosy jovavy meleto zavatra fitingo kely izy ohatra ny maromaro vitsivitsy tamin'ny herinandro ambony na rary tapoka amin'ny vadiko dia tsy haiko vetivety teo izy dia misy zavatra marary manindrina azy eto amin'ny fony dia vadibadika izy vadibadika tena mbola tsy narary ohatra ty aho izy fa ngamba ny androany ataperan'ny haiko dia aza mitenteo foana fa zany hoe ny-devoly zany dia tena marina tena marary aho izy dia mandra-parain'ny andro izy narary foana tsy natory mihitsy fa vadibadika dia tao moa za dia antso amin'ny paster Rodolphe ay moa paster Rodolphe fa tsy aty dia avy eo indray dia antso amin'ny paster Ajao za niova telefona tsy aty numéro amin'ny paster Ajao dia izy za hoe tena za mihitsy angamba za tiany Jesosy hivavaka eto dia vavaka dia mifo tena ndoarika mivavaka dia mbola tsisy ininona ihany aloha dia tonga izy maraina dia andao izy tsika sanao any amin'ny dokotera dia tonga tany amin'ny dokotera zay maraina izy mbola narary dia ozy izy ilay dokotera hoe tsy vita eto aloha za fa andanina aloha izy mandeha makany amin'ny cardiologue dia tonga tany amin'ny cardiologue dia ozy izy ty ozy izy misy zavatra ataonareo zao manao ECG dia misy analyse any amin'ny Institut Pasteur dia misy analyse maromaro fa ty ozy izy atao zao dia zao aloha dia sady miresaka aminay eo izy dia raha ohatra ozy izy ohatr'izao dia miditra hôpitaly eo anao zao dia zao nareo fa io izy mety sao dia sanatrika infarctus izy dia mety ahafaty hitanareo ilay amin'ny film ireny isa Jesosy tsy manakery aminay zany fa hoana moa zay Jesosy manomponao dia isy azany dia Jesosy dia avy eo indray dia miteny eo ihany izy dia manao analyse any amin'ny Institut Pasteur ozy izy rehefa avy eo fa na négatif ary ty raha normal ozy izy mbola tsy hitany ty fa any amin'ny Institut Pasteur dia teniteny teo izy dia aiza ozy izy vadinao miasa dia niteneniko moa izy hoe ary aminany hay ozy izy vao tamin'ny herinandro ty mihitsy nisy olona miasa amin'ny orinasanao io any Moramanga izy miasa fa tonga dia nametra-pialana mihitsy izy fa mitovy an'izao retinao izao dia tonga dia niala tsy niasa izy dia Jesosy zany teneny zany dokotera zany hafahafa be daholo fa zay tsy miala miasa zany fa sitrana dia natao aloha ilay any ECG dia tsisy ininona dia andanana ozy izy ary sao dia zao dia mandeha makany amin'ny Institut Pasteur dia eo aloha sady mivavaka Jesosy tsisy ininona amin'ny anaranao dia ny olona avy ao amin'ny Institut Pasteur misy hoe urgent misy azany daholo tsy izay zany Jesosy fa ny anay tena négatif verina avy andray dia hoe négatif tsisy ininona teo zany dia mbola ohatrany mananana ihany ilay dokotera tia analyse ty tsy maintsy atao daholo ozy izy fa satria sady mbola tsy tena natsara dia natao indray ny analyse dia ny alina anio aloha dia ozy izy tena tsy afaka handeha hiasa ozy izy fa tena tsy vitako nefa izy zany tsy nahazo hoe tokony tsy maintsy mandeha miasa izy fa tsisy manolo ny asany dia Jesosy dia lasa dia andaontsika ary hoa hivavaka fa tsy maintsy sitrana ianao raha pitsy maraina mandeha miasa
ndahoara ozy izy tena voninahitra ho azy Jesosy fa ohatra tsy nanino izy mariana lasa nandeha niasa dia natao indray nijerena faninana izy tamin'ny arbitre teo tonga dia tsisy inina fa madiodio daholo tena voninahitra ho azy Jesosy dia faharoa za vao nanomboka fivadikanina dia tinoniko havanany ty aloha ohatra nisy efa nisy fotoana ny ohatra nisy raha nandeha dia sa Jesosy ahoana koa ary zany dia vavaka izy hoe Jesosy rehefa zaho tena napakevitra fa tsy nampanafody na paracetamol na fa rehefa tsy manasitrana ianao dia tsy manasitrana na inana fanafody na tsy nafanafody fa za napakevitra tsy hinana dia za nefa tsy maintsy miasa ny ampitso maraina za nefa tena marary be dia za koa tsy maintsy manao fifadikana ary tsy maintsy toizoko hatramin'ny farany fa mifoa maraina ohatra tsisy ninona mandrakitiny androany voninahitra ho an'i Jesosy dia farany nisy fotoana elaela kely tsy niasa za zany niasa foana fa nisy fotoana elaela kely tsy niasa dia tao anatin'izay dia ozy Jesosy zaho te hiasa ohatr'izao ny asa tiako atao dia totonoko tamin'i Jesosy zao asa mitety a Madagasikara dia manao asa maimaim-poana dia sady mitory filazantsara dia za ihany mamaly ahoana moa ny aposible zany za ve dia possible ananam-bola anaovana hitety a Madagasikara sy ohatr'izany dia ny anankiray raha ohatra ka tsy menao asa zay Jesosy dia ohatr'izao ny karaha matadiaviko dia tamin'iny confinement iny 2019-2020 dia ny olona voaroaka miasa daholo fa za tafiditra ny asa dia ny asa nomeny Jesosy tena izay asa ny tadiaviko izay dia asa maimaim-poana ataon'ny olona surtout olona rehetra tratran'ny sinistre olona mahantra dia avy eo nefa dia izay karaha manteneniko ny Jesosy mbola plus n'izay karaha manomeny Jesosy dia voninahitra ho an'i Jesosy tsika teka mahafaony Jesosy fizonovavolombelona farany Alleluia. Nijoroko vavolombelona eto resaka fiainam-piankonana. Teo aminay zany tao an-trano tamin'ilay toetra taloha zany tamin'ilay mbola tsy toetra taloha dia misy zavatra lasa misy rancune sy zavatra ohatr'izany dia namboarin'Andriamanitra ilay fiainana misy ny sasany nalefa ny tany ivelany tany ny sasany napetraka teto mandiny tena dia tao anatin'izay rehefa nandeha ny fotoana dia nisy an'ilay tamin'ny fivadikanana tamin'ny début d'année iny moa zany hoe resaka fiainam-piankonana hozy Jesosy no zay zany lentina mbavaka dia ianao zany rehefa mba nandroso nanomboka niova tao anatin'ilay izy dia nisy fotoana tafahoana tatỳ tanindrazana dia teo dia rehefa niresaka teo dia loalika mandeha foana isanandro samy mikasihan'i Jesosy ny fo tamin'ny fifamelana zavatra be da be ny zavatra nafinaritra fotsiny tao ambadik'ilay izy ilay rahalahiko moa zany ilay izy zany rehefa vitsy zavatra zay dia nisy zavatra nisokafan'i Jesosy tany lasa nisy asa niriny any Europa tany dia ilay izy tsy hoe ampiasain'olona izy fa ilay olona mihitsy no niteny hoe tiasy teo izy anareo ilay zavatra tena nieritreretiny sy ny tedaviny mihitsy ny zavatra anankiray nefany ohatran'ny sahirana ihany izy tonga tany satria tsy haiko izay problème ao Paris ao fa ilay mitatotra ano problème be dia rehefa nivavaka mitoepo amin'ny fifaliana fifandraisana fifankatiavana dia tena izy ny teny hoe zay ozy izy tena matsapa hoe zay ny tena nafaly hoe tena Andriamanitra ozy izy no mitondra ny fiainanay fa tsapanay ilay izy avy eo ilay naheno an'izay teny ambavany zany tena zavatra nafinaritra be moa no mafaly kosa mba afaka mamango vangy any Europa any tana any rehefa mandeha ny fotoana dia Jesosy ia ao ambadiky ny fo madio miditra nitsehatra fon'Andriamanitra tandremo arovy ny fonao mihoatra no izay tokony hitandremana andao tsika hitehaka ho an'i Jesosy nandraisantsika ampanompon'Andriamanitra Alleluia voninahitra ho an'i Jesosy ireny ihany nofana amin'ny Jovetra andao tsika andray ny ten'Andriamanitra ao amin'ny tantara faharoa andininy fahafito tantara faharoa toko fahafito andininy faefatra ambin'ny folo amin'ny aran'i Jesosy hoe raha ny oloko izy raha ny oloko izay anatsoina amin'ny anarako ho avy aneritena ka hivavaka hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino azy any an-danitra ka hamela ny elony ary anasitrana ny taniny amen zany ny ten'Andriamanitra mena antsika androany tena hoe militsika olon'Andriamanitra aloha dia raha olon'Andriamanitra tsika
dia tena hoe mila manety tena, militsika tena hoe manatona an'Andriamanitra amin'ny maharay azy amin'ny alalan'i Jesosy militsika mivavaka aminy militsika miaino azy ary rehefa miaino atsika izy dia mahita atsika koa izy dia mifankahitsika amin'Andriamanitra. Ty toerana ty koa dia efa namasina ny ivoriantsika ary nareo tongeto dia manety tena dia hitan'Andriamanitra nareo, hitan'Andriamanitra ny toe-ponareo manantona azy ary misy fitiavana ao anatinareo matotongeto, misy fitiavana ny ray, misy fitiavana n'Andriamanitra, tena hoe tia tsy atery ary velominy zany fitiavana zany, ny fanahinao ny sainao ny ainao. Misy sentiment mety afaka lalovinao na dia hoe tian'Andriamanitra azy ianao satria tsy afaka hidirana iny, fa mifatsapahanao na tonga anao hanapa-kevitra iaina araka ny fandresendahatra ao amin'ny sainao dia nandeha ianao tena ndroso amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary manaiky ahetry ny teny, manaiky tarihy ny teny ary tafahoana ny fanahinao sy ny fanahin'Andriamanitra, ilay fanahin'i Kristy izay efa nomeny ianao anatinao tena hoe misy fanahy mamantatra afaka midiserne, afaka midistingue ny zavatra tsara sy ny ratsy. Zareo ny eo amin'ny Genesis 50 20 amin'ny anaran'i Jesosy ianareo izy ny saina nisy ratsy fa Andriamanitra kosa izy ny saina izay ho soa ary anao tahaka ny zao anio izao izy amelon'olona betsaka. Ianao zany tena hoe ny fidin'Andriamanitra afaka ny amelon'olona betsaka, tena hoe afaka satria anao olona ianao ary nisy napetrak'Andriamanitra hoe afaka ny hanapa-kevitra ianao androso na hemitra, fa matoky ianao ary hitany fa tsy mora ny zavatra décision mety nyraisinao fa no naprisiany ianao tamin'ny alalan'ny fanahiny. Ao amin'ny Jérémie 33 ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy, atsoy ozy izy dia ho valiko ianareo. Ninninona zany iantsonao an'Andriamanitra dia mamaly izy rehefa misitrapony ianao ary mbola nyteny any izy hoe anehoako zava-mahagaga, anehoako zavatra lehibe ozy izy sy sary-patarina izay tsy fantatrao. Dikan'izany zany ianao tsy maintsy miatehatra aminy ary nandroso ianao dia mila miala amin'ny faratsiana aloha dia tanterahan'Andriamanitra izay efa nilazainy taminao. Sitraniny izay mety marary ao amin'ny fiainanao, sitraniny izay mety rehetrarehetra tsy mandeha ao amin'ny fiainanao ary matoa misy ny fanasitranana dia nisy fanekenana taony tao dia miatra amin'ny fiainanao zany. Asehony ianao ny fitiavany ary ny aren'ny fiadanany sy ny fahamarinany dia efa nomeny anao ihany koa tamin'ny alalan'i Jesosy. Misy fanantenana izay azonao raisina, azonao itokiana ary tena hoe amintsika izy ary miteny amintsika izy dia mila miaino atsika, mila miaino azy tsika dia mila mino tsika fa tsy very akory ny rehetra izay nataonao ho an'Andriamanitra fa manatrika anao izy, manotrona anao izy ary amagy anao izy. Tena hoe izy no andrena fiadanana, izy ny tsy toa ary izy no mpiady mahery. Ninninona zavatra ratsy tsy araka ny sitrapony amin'ny fiainanao dia miaisitro zany. Ao amin'ny Isaia izy dia efa niteny sahady ao amin'ny Isaia 9:5 hoe misy zaza ozy izy teraka ao an'io dia tsy hitany devoly akory zany. Dikan'izany zany tanteraka daholo izay teny rehetra nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany tany aloha, izay rehetra teny rehetra nomen'Andriamanitra anao dia tanteraka ao amin'ny fiainanao ihany koa zany.
tena hoe andrina ny fiadanana no nameny anao zany hoe tsisy akotrany ary tsisy Andriamanitra hafa tsy izy rery ihany. Mila mandroso fotsiny ianao dia mila manapa-kevitra ianao dia misitraka sady tsisy fataperany ny tena hoe fampiorenana anao, fampitoerana anao ao amin'ilay fanjakany. Fanjaranao fotsiny mikatsaka an'izany fanjakany zany mikatsaka an'izany fahamarinana zany dia hanampy anao zavatra rehetra. Mila mitady azy tsika, mila mikaroka antavana tsika, dia mila mijery tsika le mazava sy nanambara hoe zao ozy izy no izy. Ary mila mijery an' Jesosy tsika satria rehefa nanontanian'ireo mpisorona izy dia hoe zao ozy izy no Andriamanitra ary tsy misy hafa ozy izy. Mila mijery an' Jesosy tsika, mila mitady an' Jesosy tsika ary mila mahafantatra tsara tsika hoe iza ilay Andriamanitra inotsika. Mila manana antoko tsika satria efa nampanantenatsika izy. Ao amin'ny Isaia 44 dia niteny izy hoe efa nividiko ianao, efa niforoniko ianao izy hatramin'ny voalohany ary namboatranao aho ozy izy ho zanako. Hatramin'ny fahaterahanao eny mbola tsy teraka akory azy ianao dia efa fantany, dia hanampy anao sy andeha ao anoloanao aho ozy izy ary mandraka riva. Zany hoe tsy mety tsisy fataperana zany ny fandehan'Andriamanitra miaraka aminao. Aza matahotra ozy izy ry mpanompoko, efa voafidiko ianao ary tena tiako be ianao ozy izy. Vitako ozy izy manamaina rano ho tany maina diavina ary mampisy rano any anefitra, mampitsiry bozaka mitovy amin'ny mampitsiry hazo be amin'ny rano tena mahery, amin'ny zavatra impossible zany vitan'Andriamanitra mampaniry azy. Dikan'izany vitan'Andriamanitra zavatra rehetra. Mila anao mino, mila anao matoky, mila anao mitoky aminy. Ary indrindrindrindra eo ambany ihany izy dia mbola miteny hoe tena fafako ozy izy, efa nifafako ozy izy ny fahotanao ary efa nifafako ozy izy izay mety ratrapo ao anatinao. Tahaka ny rahona ozy izy izay tsofina dia miala eo anatrehany. Efa nividiko ianao ozy izy. Dao tsika hitsangana hivavaka teny amin'i Jesosy hoe tena matoky anao zay mitoky aminao zay ary manantena anao zay. Sotra ny amin'ny anaran'i Jesosy paraisiny amin'ny fisaorana zany teninao zany. Sotra ny amin'ny fampiomanana sy fampilazana foana fa miaraka aminay ianao, hamangy anay ianao, manotrina anay ianao satria manamboatra ny toetra anay zay araka n'izay sitrakao. Tena hoe efa tianay taloha ianao ary nifidy anay, niantso anay ianao dia namaly anao zay tamin'ny kitsipo dia mangataka ny fanahinao masina zay mba hanampy anay, mba hampisy hery anay, mba hampijoro anay tsara ao amin'ny sitraponao hanana safidy tsara sy hanana ilay safidy zay tokony hanarahana anao, mba tonga anay hiambina tsara ihany koa amin'ny rehetra zay mety ho fakam-panahy mandalo eo aminay. Amin'ny anarana maheran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, amen. Amin'ny anaran'i Jesosy dao tsika hitehaka nasatsika paridemana. Compte ny Andriamanitra mampaniry ireo anaty poketrany ka mety ny fomba fiteniny mety hitanao fa ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana afa-kipita eo aminao. Attention, hainao mahatonga amin'ny tantaran'izany mba hiomananao hiatrika an'izaniza mampiasain'Andriamanitra eo
satria Andriamanitra mahatoky. Amen. Fantatrareo ve reny vavolombelona ny sesy reny? Jesosy no tao ambadika reny. Tsy misy olona tonga saina ho azy zany. Andriamanitra ny mamanga dia zay le hoe velona ny fieritreretan'le olona. Dia zay izy le hoe misy antenaina ny amonjena ny fanahin'le olona. Satria ao anatin'le miaina ao anaty fahotana, te hiaina ao anatina fiainana tsara lavitra. Zavatra isaorantsika n'Andriamanitra dia Andriamanitra mifamindrapo izy. Mpanjaka be voninahitra izy. Rehefa nanolo tena ho azy ianao, misy zavatra be dia be, misy resaka be dia be, misy dossier be dia be. Tonga dia taperin'Andriamanitra ny ray mandeha, dia miainga vaovao be. Amen. Zareo tsara fanahy fanasitranana, fanasitranana ratram-po. Raha sy diso arindra 2014 tany amin'ny rally Boro-Majanga tadidiko. Mba misy mémoire kely zay mba tadidiko antsika rehetrarehetra hoe taiza daholo niza nisy nampaniry vola tady 2014 ary Valeria nanao rap tao amin'ny Roxy natongavany tao. Zay ma. Mba misy alleluia. Sy tataraiky ny pasteur Dia fa manaraka tataraiky ny anazy. Any amin'ny manaraka. Karazana tantara ngeno no ataon'Andriamanitra ato. Ary hatramin'izay nanarahaka an Jesosy tady dia karazana zavatra be dia be napahitana. Karazana vavolombelona, karazana fiovam-po, karazana fiovam-piainana, karazana fiovam-toetra. Tena mahatoky izao Andriamanitra izao. Reny vavolombelona reny dia misy Andriamanitra tompon'andraikitra ao ambadika reny. Raisiko le teny teo hoe rehefa hitan'Andriamanitra le mpiray tapotra misy ana dia misy alefa any an-dafo izy dia misy tonga dia ajany eto mandiny tena. Miara-miasa mahasoa zany tena akaikinao, miara-miasa mahasoa zany hoe tsy voatery ho ratsy zany hoe tsara ny an'ilay hafa hoe fa tsara lavitra ny ianao hoe tsy magnentehaka ao an'Andriamanitra. Alleluia. Avao foana tananao dao tsika iompo hisaotra ny tompo raha reny vokatra napahitany antsika miaraka reny. Andriamanitra rainay tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Ndreto izay manova fampantanana mankasitraka sy misaotra anao. Ianao no mikasika manova fo, manova toetra avy any amin'ny ratra-po nanimbana ny fahatanorana ho amina fiainam-panompona mendrika sy fijoroana androany amina etaeta tena hanompo anao sy hiombona aminao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa avy amina ankohonana na fohy ny rainy lasa ankohonana miay sy tia ny taranaka. Ianao no ambadika zafanivany zany. Marina fa mavesatra, mandratra, tsy takatry ny saina ny mety ao anatin'ny fo, fa rehefa tonga ianao manasitrana, rehefa tonga ianao manafaka, possible ny nouveau départ, possible mi-affronter sy mi-surmonter, mi-transformer an'izany blessure du passé zany. Mankasitraka anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy fa reo adalana rehetra tany amin'ny lasa rehefa mandray anao zay. Analizin'le olona taloha no ahitana retina. Fa rehefa nandray anao zay ka olom-baovao dia ny analizy momba anay tompo analizin'le olona vaovao noho ny amin'ny famindraponao. Misaotra betsaka. Misaotra betsaka fa Andriamanitra be famindrapo ianao, manan-karena famindrapo ianao, tia famindrapo ianao. Ary famindrapo ny sitraka ao mihoatra noho ny fanatitra latsatra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra betsaka. Mankasitraka tompo fa ao anatin'ny fahasarotany fifandraisany samy ankonana. Manao intervention ianao ary mamanga ny mpiray tapo, mamanga ny mpianaka, mamanga ny mpivady. Conversation sy resaka ohatry ny impossible ndray mpimaso dia lasa azo resahana ary lasa miafara ny fifamelana sy fifampitsodranona ary fiarahana mifampivavaka. Tompo, ianao no ambadika izany ary misaotra anao zay. Tena miasa ianao. Misaotra fa ny fisiany vavolombelona dia manentana sy manaitra ny finoana ny anatinay. Fa raha miasa eo amin'ny olona anankiray ianao, afaka hiasa eo amin'ny olona rehetra ianao.
raha miasa eo amina ankohonana anankiray ianao afaka hiasa eo amin'ny ankohonana rehetra ianao sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa ny areti-po izay voalaza amin'ny baiboly fa ny fo manana aretina izay tsy aisitraniny fa ianao le tokana mahavita sitrana an'izany na dia mety eo ary fanahina hoe mety ho ity ny andro alina farany mijoro ianao ho Andriamanitry ny aina Andriamanitry ny fiainana Andriamanitry ny tombonandro manaintaina amin'ny alina fa ny fo maraina salama tsara sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra mpanasitrana ianao Andriamanitra mpanafaka ianao tsy ampitohinana aminao manaisitra ny aretina manafaka amin'ny fampahoriana mamerina ny fahasalamana mamerina ny hery sy tanjaka sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta sotra betsaka tompo fa izay fanorinany anatinay asa tetika asa projet ninina ainao ataony manefa sy manantanteraka an'izany ara-potoana sotra ray efa napetraka teny ambava amin'ny mpanomponao teo fa raha tonga hivava keto izay dia mahita anay ianao mahita anay ianao mahita anay ianao miaino anay ianao ary mamaly anay ianao satria tia anay ianao androany manoka an'izay tompo tonga eto mankalaza sy mame voninahitra anao ndreto izay mpanomponao manandratra anao ho tompony tompo manandratra ho mpanjaka fa mpanjaka ny mpanjaka ianao mpanjaka ny fahamarinana ianao mpanjaka n'izao rehetra izao ianao tonga soa atao anatinay ny fanjakanao ary irina hiparitaka maneran-tany ny fanjakany lanitra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy manandratra anao izay mamerina ny voninahitra ao anao reriany manaiky izay ary mametraka ny fiandriananao ho ambony ny zavatra rehetra manaja anao izay manaiky ianao izay miankohaka eto anatrehanao izay satria manana izay manana anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta amen. Misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fiderany no anjakany ny fahasoavany no anenikantsika izy mandalo ireo enta mavesatra ireo amboary rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka oazinyazy sy voninahitra mendrikilay nandreso antsy nalevina nitsangana minke ny fasana tsy natazonazy Dera deu azi manjakizay ilay nanjes tumpuni fanalai misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka
ranomasy ho fafany ohatranondra ho tapitra miady tsy oelahit ny mpamonjisika izy manaly ireo enta mavesatra ireo amboary rehetreo atongony isy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka ny fiderany eo azy mandrakiza masina mandrakiza isy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Tasiaka mapeo a Jesosy manana zay Jesosy tena manana anao ety amin'izao tontolo zao anao hitany efa oriny nefa mahatoky zay fa enao efa naharesy zao tontolo zao ohatrany hoe te ilazy zay tompo amin'ny fotoana ilatsahany ranomasinay hoe tsy ho avy eo anga Jesosy tompo anomana ny fiverenanao zay tsy anao adaladala ny tombonandro isan'andro zay mbola omenao ny famindra-po satria manateny ianao ny tena fiovan'ny fiangonana melohan'ny fanjavonanao ro marainy zay raha hiatrika ny latabatra dia faly satria sakafo amen fa indrindra iombona aminao iombona amin'ny lofinao iombona amin'ny rahanao matoky ianao zay raha ny latabatra aza velarinao tompo inona ny tsy efa vonina ka tsy afaky ny aseho ara-potoana fa mila mahatoky fotsiny zay dia mamelona fisaorana avaofantananao dia isaor'Andriamanitra fa manana planina feno voninahitra ao anao tompo mankasitran'Andriamanitra ao ny fahatsarany manana planina tsara spesiala 2023 ao anao Jesosy tsy misy ifandraisany amin'izay efa hitanao zay mbola tsy hitanao zay efa nitranga zay mbola tsy nitranga ho amin'ity taona ity le planina fa isaora izy ary ao amin'ny fatokiny no atonga nyity taona ity tsy farana foana ho anao ny fomba hijoroan'Andriamanitra tanteraka an'izay planina tsara ao ambadiky ny fatokiny izay dia le fahendrena tsy ho takatry ny sainy devoly mpanakorotana mihitsy araka ny voalazany teny hoe raha fantatry ny mpanapaka izao tontolo izao dia tsy manombo an Kristy tompony voninahitra teo amin'ny azo fijaliana izy eo amin'ile tsy ho apoziny devoly mihitsy no hiasa Andriamanitra ohatra misy fahararahany zay fa eo Andriamanitra ny asa fiainanao ohatra misy fampitehany zay fa eo Andriamanitra ny asa eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verina masina sy manan-kery avy Nazareta mitenena aminay tompo mangeta entany teninao zay te hifandray amin'ny teny fahamarina sy teny fiainana avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verina masina sy manan-kery avy Nazareta amen teka mafitsika ho an'i Jesosy maza hoterina vetivety ary dia tahiny tompo isika Hebreo 9:20 manambara aminaran'i Jesosy hoe finoana no ny tandremana ny pasika sy ny famafazana ny ra fandrao ahatratra ny azy ilay nandringana ny lamatoa fotoana anankiray sarobidy alina meloha amin'ny fanafahana ny tenenan'Andriamanitra tamin'i Mosesy mba hanaovany zanak'Israely zavatra direktiva sarobidy mba hatonga an'ilay fanafahana iseho mora foana dia ny teny Andriamanitra mangalaza anak'ondry
vonoana ilay zanak'ondry ifampizarana ny henany raha tsy lany raitrano dia hitambarany ankonana misimisy mba tsy hisy ho very satria Andriamanitra tsy tia gaspillage taditsika izay. Ny rany alaina dia hosorana eo amin'ny tolambaravarana sy ny tataom-baravarana. Baiboly dia milaza amin'ny bokin'ny Hebreo fa mila finoana ny atrehana an'izay na dia Andriamanitra aza nampanao an'izay. Ny zanak'ondry Paska tamin'io alina io dia voalaza ny Korintiana 2:5-7 aminaran'i Jesosy hoe fahavoavon'i Kristy Paska ho antsika. Kristy ilay Paska voavono antsika ary ilay zanak'ondry nasaina nohanina ny alina nanafan'Andriamanitra ny zanak'Israely tao Egipta dia Jesosy tandindona sy fanomanana ny fandraisana ny alin'ny Paska nampiasana n'ilay henany zanak'ondry izay naseho an'i Jesosy rehefa tonga izy ho toy ny mofo maneho ny nofiny ary ilay rany zanak'ondry izay nosorana lasa nataon'i Jesosy tanaty kapoaka ho tonga ranom-boaloboka hosotroana. Loha hevitra an'io dia nampitondrana ny lohateny hoe miatrika am-pinoana ny fandraisana. Tsy hoe atrehana fotsiny ny fandraisana dia vita avitaina fotsiny fa atrehana am-pinoana. Miatrika am-pinoana ny fandraisana. Izay rehetra velona ato amin'ity trano ity dia izy hiara-mirina an'izay lohateny izay isa roatelo miatrika am-pinoana ny fandraisana. Fantatsika tsara fa Andriamanitra rehefa hanao zavatra dia te hahita ny zanany izy miatrika ny zavatra mpanaoviny ho hanao an'ilay izy am-pinoana. Fa tsy misy azahoana sitraka amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana. Fa izay manantona azy dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalisoa izay mazoto mitady azy. Fantatro fa rehefa mandeha ny toroteny dia mino ianao. Milatsaka ny faminaniana, mino 2 fois plus. Tonga ny tsodrano, indrindrindrindra ny amin'ilay tena mitsatoka tsara eo amin'ilay andrasanao 10 fois plus. Enao ohatr'ity lisy to dia eny be ilay amainina hoe mamay be mihitsiny. Raha vao ny amin'ilay fantsiana amin'izay hitoe-panahanao ohatry miavinavina io. Ohatran'ilay tabla teo, ohatran'ny tseno tsara izay. Rehefa miatrika fandraisantsika misy taona ohatran'ny milasy ny finoantsika satria ohatran'ny efa vita ny toriteny efa manomboka amin'ny lalao ny ankizy efa manomboka amin'ny saina ianao inona izao ny programme rehefa vita izay ny toriteny miandro tsodrany sisa. Androany Andriamanitra manahitra hatramin'ny farany azono ny finoana amin'izay hitondran'Andriamanitra sy amin'izay zavatra mpanaoviny. Tamin'ny Paska tamin'ny andro Mosesy nofony zanak'ondry natsatsika tamin'ny afo. Insisteko mihitsy raha lao amin'ny table natsatsika. Tato atsika ohatran'ny ay pasteur Njiva dia nitsaroaka izy pasteur Njiva teo. Ataontsika misy mpanjaka Zoma fa ohatran'ny izay mpanarika Sabotsy eny mahita an'iny foana fa ataontsika amin'ny Zoma. Teo tonga saina tamin'ilay izy misy aka Sabotsy eny manao an'izay tsy maheno isaky mampalahelo zareo isaky ny Zoma tsy maheno. Nofony zanak'ondry atsatsika amin'ny afo dia hohanina. Rehefa tonga Jesosy dia nalainy Jesosy ho mofo dia mivakiny dia izao ny teniny hoe ity nofoko hohano tandindona ilay izy. Ny rany zanak'ondry nafafy tamin'ny tolàna sy ny tataom-baravarana. Soran'Andriamanitra fa tsy asiana afafy eo amin'ny vavanao fotsiny izy fa nasiana sotroina rehefa tonga Jesosy. Fa ny Baiboly miteny nisy finoana nasaina nanana Moïse mba nahafahany niatrika an'ilay Paska ary androany ihany koa isaky ny misy fandraisana dia tokony nisy finoana ao anatinao hiatrehanao ny fandraisana. Sy tehaka mafy tsara ho an'ny Tompo. Raha hiatrika mpinoantsika dia tsy maintsy miresaka finoana. Misy karazany roa ny finoana raha ny zavatra omeny tompo antsika androany. Tika ianao anaraka tsara fa inoko amin'ny foko manontolo fa hanampy antsika menakavy ty resam-pinoana androany maraina ity. Korintiana 2:12-15. Korintiana 2:12-15. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy raha ianao no ampanaovina an'io amin'ny Sabotsy hery vao mipotra ilay izy. Ny anaran'i Jesosy
Ary ny anankiray finoana. Ino ny voalaza ny 1 Corinthiens 12 io? Spiritual gift. Don spirituel. Fanomezana ara-panahy. Rehefa tonga Jesosy ka tafiditra ao anatinao ny fanahiny, dia misy cadeau, misy don entin'ny fanamasina ao anatinao. Ary io fanomezana io anisany anankiray dia voalaza io finoana. Avereny hoe finoana fanomezana. Galatiana 5:5, ny 9:2. Amin'ny anaran'i Jesosy. Galaty 5:22. Fa ny vokatry ny fanahy kosa, miara-mamaky tsika, isa 2-3. Vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanovantsò, fahamarinana. Eo la 22 ka. Fahamarinana, amin'ny dika teny fototra io fahamarinana io dia hoe finoana. Le finoana voalohany cadeau. Le finoana faharoa toetra. Tovadroatra manaraka tsara ianao aloha hatreto. Le finoana cadeau na le finoana fanomezana dia voalaza amin'ny Romanina 12:7. Hozy izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe Romains 12:3, mihevera izay onony araka ny ohatry ny finoana izay nizarain'Andriamanitra ho anareo avy. Na ihany koa hoe refo ny finoana, mesure de la foi. Zany hoe le finoana fanomezana zany azo refesina hoe kely, antonony, lehibe. Fa le finoana toetra tonga dia mitobaka ao am-ponao. Hoazavantsika ilay izy hoe inona mahasamihafa azy miaraka amin'ny fanampiny fanamasina mazava ho azy. Le finoana fanomezana dia finoana ampiasaina. Le finoana toetra finoana avoaka. Le gift ampiasaina. Le fruit avoaka. Pratikele izy mba tsy toy ny misy salobontsika miatrika ny fahamarinany teny nefa faran'izay tsotra le izy dia toy izao. Le finoana fanomezana dia atonganao ino fa possible ny surnaturel. Ataoko mora kely mitsy izy. Le finoana fanomezana dia atonganao ino sy iomana fa possible le surnaturel, possible le fahagagana, possible le fioaran'Andriamanitra eo amin'le matery ianao. Le finoana toetra, mino ianao fa misy direktiva manokana omen'Andriamanitra ampitranga le surnaturel inonao. Samy hafa ireo le anankiray raha notanina ianao hoe mino ve ianao fa afaka moaka rano ny vato, dia Moïse miteny hoe tena possible zany. Zay le finoana fanomezana. Fa le finoana toetra, le fahafahanao manetry tena manongila tsofina, miaino an'Andriamanitra hoe ohatry ny ahoana ny tianao ampitranga le miracle, dia miteny Andriamanitra hoe kapoy, dia kapohana voaka ny rano. Tonga indray ny ampitson'iny, ohatry ny ahoana ny tianao anaovana an'ilay izy, dia miteny Andriamanitra kapoy, dia kapohana. Ohatry ny ahoana tompo fa mbola mila rano indray, dia miaino an'Andriamanitra dia miteny indray izy hoe teneno, teneno, niova indray zao ilay izy. Tanareo amin'izay ve le fahasamihafan'ilay izy? Le finoana fanomezana ny fiekenao ao anatinao fa tsy misy impossible rehefa eo Andriamanitra. Tsy ho tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Androany maraina zany tsisy impossible zany eto, satria miatrika an'Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra zasenao. Aza manany amin'iny zany
fa midirany amin'le deuxième phase le finoana toetra aoka ianao anogila tsofina tompo ao raha tiana ho tafavoaka ty baolina ty ohatry ny ahoana tiana anaovako azy droite sa gauche sa coup de tête sa raisiko amin'ny tanana dia mitsoka siffleny arbitre main dia mihaino tsara ianao zay izy le toetra Exodus 7:15 amin'ny anaran'i Jesosy ozy Andriamanitra tamin'i Moïse ijanona eo anatrehanao eo ambonin'ny aram-bato any Horeba eo présence hikapoka ny aram-bato anao dia isy rano ivoaka avy aminy nosotroan'ny olona mariana fa ny miracle dia hialohavan'ny révélation tsy maintsy miteny aloha Andriamanitra vao misokatra ny sainao hoe hoay eo tsy nieritreretiko izany zay mahatonga ny Moïse tapidalaka le teo anoloan'ny ranomasina mena nanakana teo aloha sy ny Egiptianina lindrana nensika avy tao aoriana ambara-patonga amin'ny fotoana ny tenenan'Andriamanitra hoe Moïse sarao ny rano tonga dia nisokatra ny sain'i Moïse hoe hoay azo sarahana ny rano azo atao tsara io fiainanao io tsy amin'ny Desambra fa amin'ny herinandro ho avy te tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra mino Moïse fa afaka mandorano ny vato any anefitra danzana zany mino fa afaka andorano ny vato any anefitra raha mba hoe andorano ny vato ao amoron-drano dia ohatry mba azokoazoko verika ihany hoe rehefa tena nikapohana dia nisy rano nisy pression tao ambany dia nahita lalina dia ohatry miposa fa any anefitra tsisy rano no amohan'Andriamanitra rano avy amina vato maina tsy miandry hita aloha rano Andriamanitra zany vao amatsy anao rano na vato ary dia mety amen ary ny tena marina raha vao namorona ny seza fiandrianana Andriamanitra dia efa tonga dia nisy rano mivoaka fa tao amban'ilay seza fiandrianana dikan'izay any amin'izay misy ny trône n'Andriamanitra zany possible hisy rano azontsika amin'izay ve le izy fa zao le fomba hitrangany te ahita Andriamanitra hoe afaka miara-miasa amin'ny toetranao ve izy raha manaiky ianao hiaino azy sy ankatoa eo amin'ilay ilany ianao Nomerito 2:9 aminaran'i Jesosy alao nytehana Moïse vorianao sy Arona rahalanao fiangonana mitenena ny vatolampy eo imasony dia ampiboiboika ny ranony izy tamin'ny voalohany kapohany ray mandeha jery daholo ny zanak'Israely vaky to dia rano mipitsitsaka be ohatran'ireny le popy vaky reny faly ry daholo nangetahita rehetra hoe tena Andriamanitra ny famatsiany izy rehefa nandroso ary Paolo ny révélé ny fanamasiny fa le vato namoaka rano iony nanaraka an zareo tsy vato hafa zany le tany aloha fa le vato iny zany tsy haiko ahoana ny ataony ny raisiny angamba le robe be an'iny dia lasa izy nandeha dia nanaraka izy zany ny tenen'ny boky ny Korintianina tompoko Kristy io vatolampy io izy ary avy amin'ny vato anankiray ozy izy no nisotroany zareo fisotropana anankiray ary io vato io ozy izy dia nanaraka azy misy zavatra zany manaraka anao réservoir tsy haiko ohatrany misy zavatra ohatrany misy vato réservoir zany manaraka anao amin'izay aleanao fotsiny réservoir tsy mety vaky fa any amin'izay hitondran'Andriamanitra kosa misy karazana direktiva samihafa direktiva voalohany kapoy direktiva faharoa teneno dao tsika isaina raha nanaiky Moïse ny teny voaka sa tsy mivoaka ny rano voaka ny rano ny afaka pitsininy nangetahita indray ny zanak'Israely efa nandroso zareo hiteny indray Andriamanitra inona indray re ny amboniny hoe teneno ampianatra indray Andriamanitra hoe Moïse avelao ny tehana mangina ny vava rehefa miatrika an'ilay vato saintsainy fotsiny fa avoakako ilay rano eo amin'ilay kapoy alohany kapoy mety teneno mety saintsaino
mety dia nidingana manaraka mety ozy Andriamanitra hoe fo mijoro fotsiny eo dia mivoaka ny rano fo mijoro fotsiny. Misy dingana zany tian'Andriamanitra mangina antsika fa io dingana hoe misy ifandraisany amin'ny dingana ampiasantsika ny sofintsika hiaino azy. Amen. Mazava ho azy fa ny olona mandray direktiva moka miracle dia olona nandray direktiva manintsy toetra aloha. Ao a za za mino fa Moizy io le nandray hoe kapoy ny vato efa naheno izy mety efa rovona tateoriana hoe kapoy ianao io. Zay le tenen'ny Paoly asiko mafy izy ninona ny tenaka mba ho mangana sao izy izy a za le mitorony tsy tafiditra. Aso mafy aloha ny tenanao dia mandiny tena tsara. Hitanareo le fankatoavana n'Andriamanitra zany tsy any amin'ilay mahafinaritra anao fotsiny fa any amin'ilay manintsy mahasoanao ihany koa. Rehefa sensible ianao amin'ny fitarihan'ny fanahy manintsy ianao dia miditra midingana manaraka amin'ny fanahy masina mitarika ianao any amin'ilay mamoaka n'ilay miracle mba ilainao. Itsina aloha vao vatsiana. Itsina aloha vao vatsiana. Tena akaikinao manaiky itsina aloha e. Za aloha mino fa tsisy tsy manaiky vatsiana zany eto e. Tsisy dira manaiky zany izy any amin'ilay itsina ny mila ekena ilay izy. Manaiky itsina dia vatsiana fotsiny avy efa tsy dia manaiky vatsiana. Raha amin'izao fiainana efa mahafinaritra be zao a tena mino fa manaiky an'izany mba manaiky kosa mba ho vatsiana e. Amen. Fa zao correction aloha vao provision. Itsina aloha vao vatsiana. Toetra aloha vao le ilainao. Toe-panahy aloha vao le fahagagana. Fa vao mahitsy ny toe-panahy tonga le fahagagana. Andro amin'ny maraina manitsy ny tenanao ianao, manitsy ny toe-panahinao ianao, manitsy ny famindranao ianao, ho avy ny fahagagana rangaha. Tsy maintsy. Satria ianao le mandeha iny le vato manaraka le izany ao arinao hoe zao famantaran'izao manaraka an'izay mino. Ao anatin'ilay finoana ampiasaina satria fanomezana mino fa possible ny miracle. Ao ianao le mitandrina ny zavatra tenenina, mitandrina ny fahadiovan'ny fieritreretana mba tsy ho dobo ny finoana, mijouer rôle arak'izay inonao tahaka ny efa nahazo. Ohatra hoe mbola marary ianao fa mijoro am-pinoana toy ny olona efa salama. Zay zao le ato amin'le gift cadeau. Mahita mieloha ny zavatra tsy vitintsony ho azo atao indray. Le finoana toetra kosa dia mino any anatinao ianao fa ny zanak'Andriamanitra tsy mahay manota. Maro amin'ny fiangonana miteny hoe zanak'Andriamanitra tsy mahantra verena, zanak'Andriamanitra tsy mahantra. Dia faly be tao, zanak'Andriamanitra tsy mahantra. Tsy ho mahantra amin'izay. Mety ho tsara zay confession de foi. Fa ny tsara indrindra, zanak'Andriamanitra tsy manondrana, zanak'Andriamanitra tsy manota, zanak'Andriamanitra tsy adaladala, zanak'Andriamanitra tsy mijangajanga any aloha. Any zany ny tokony dilirina aloha fa mifantrana sy ny tariny azo Andriamanitra ve dia ho adala, tsy adala izy. Rehefa hita ny fijoroanao, rehefa tonga olo-kendry ianao tonga ho azy ny arena. Endry aloha vao arena. Toetra aloha vao le zavatra mety ho ilaina na le irina. Avy arena hoe zanak'Andriamanitra tsy manota hoe. Zanak'Andriamanitra tsy ratsy toetra zany. Mino ihany koa tsika ao anatin'le toetra, le finoana toetra. Mino tsika fa na ny mpanota aza azo vonjena. Ao amin'ilay voalohany mino ianao fa ianao azo vonjena amin'izay rehetra matery ianao. Fa ato amin'ilay anankiray ato na ny mpanota tianao be sy tianao be ary dia manomboka teraka ao anatinao fandraisan-dahatra hoe azo vonjena iny olona iny. Amen. Samy hafa zany le asa-pinoana sy le toetra finoana. Ato amin'ilay asa-pinoana possible ny miracle an'Andriamanitra. Fa ato amin'ilay toetra finoana
possible ny fiainan'Andriamanitra. Sy tehaka tsara ho an'ny tompo hoe lasa misokatra ny ao anatinao hoe zay iainan'i Jesosy afaka iainako, fa tsy mijanona fotsiny hoe zay ataon'i Jesosy dia afaka ataoko. Le cadeau nandeha teny ambony rano Jesosy zako. Tena kaikanao cadeau zany hoe. Ao amin'ilay toetra, hoy namela heliko Jesosy. Ary manina le ny ambony rano ohatran'ny be dia be dia le mamela heliko ohatran'ny vitsivitsy. Tsy vitanao teo hoe témoignage fa mahasoa ny fonao sy mahasoa ny finanao mamela heliko. Mandeha ny ambony rano, asa-pinoana. Zako tsy manina. Mamela heloka ny mpanenjika sy ny mpanitsaka ary ny mpamono. Toetra. Manahaka an Jesosy amin'ny toetrany sy manahaka Jesosy amin'ny asany. Zay le finoana asa sy finoana toetra. Lasa misokatra ny ao anatinao hoe hoay, afaky ny anana ny fiainan'Andriamanitra. Fa tsy mionona fotsiny hoe afaka hita ny herin'Andriamanitra miseho amin'ny fiainako eo amin'izay materia. Le anankiray zany dia hisokatra amin'ny varavara, raha masina mena hisaraka, irodany Jeriko, resy, Goliata, zay le ato. Fa ato amin'ilay toetra, miova, zay ny vokatry le finoana voalohany, miova. Afaka miova kay zay mbola ato tolo zay. Ary tena mbo niova kay zay koa mbola ato koa zay. Fiovana daholo voaresaka ato amin'ilay finoana toetra. Tena kaikanao, Andriamanitra efa mahita anao any amin'ny omega hoe enao efa le miova hoe tanteraka amin'le mahaolom-baovao anao hoe amen. Ny asa-pinoana ataoko ohatran'izy dia to dia hitanao foana, ny asa-pinoana na le finoana gift na cadeau, tairin'ny teny ianao, tairin'ny vavolombelona ianao. Misy olona tao vavolombelona, voninahitra Andriamanitra fa tambola tanora zany tena nanana be, tena enjana be, tena nanararoatra be mihitsiny. Fa rehefa nandray an Jesosy dia nisitrahan'i Jesosy ny dioviny rahako toy ny olona tsy nanao fahotana sy fahadisoana mihitsy. Mandray an'izay ianao dia misy fanantenana teraka ny anatinao. Tompo, mpanadio raha ianao, mpanadio fiainana ianao. Ny anahy koa mba misy tiako diovina eo amin'ny fiainako. Amen. Fa le ato amin'ilay toetra, mafy be le nabondoneny dadako fa tsy maintsy namela azy Toa maheno tsara amin'izay tsika. Dia le famelan-keloka izay koa tokony manaiky ianao hivavaka amin'izay satria le ato amin'ilay toetra tsy tairina fa tarihan'ny fanahy. Tarihan'ny fanahy amin'izay ny tompo, possible ny pardon, possible ny famelan-keloka, possible ny fifamelan-keloka, ary possible zany zao maraina izao. Aleo miomana tsara ka. Non, zao maraina izao. Tsisy iomanana zany. Ny fandraisana indray rehefa nataon'i Jesosy ny Paska, ahoana moa teneniny? Misikina ozy izy, anao vonkapa, asio ceinture, atao voatiny olona efa handeha, ny andro amin'io mbola amin'ny enina arivo. Zany hoe tsy nahazo mipetraka zany ny zanak'Israely manomboka amin'ny enina arivo ka hatramin'ny enina maraina mba raha-pahatonga ny fotoana ny tenenany Farao hoe ndana amin'izay nareo mandeha. Zavatra nafinaritra. Vao mankatoa ianao, ozy izy ny salamy vao maraina, tsisy nangozohozo na dia ray aza. Aza siana fanahiana eo am-pankatoavana. Mety asain'Andriamanitra mijoro ianao, ohatry mitady ho reraky sy mitady hipotra ny varisy ny etsetretsetra, ankatoava fotsiny fa vao maraina io anamarina anao Andriamanitra sy ny teniny ilaza hoe tsy misy mangozohozo izay nankatoa azy. Asotehaka mafy tsara ho an'ny tompo. Tairin'ny parole ianao. Possible io. Dia ianao misy finoana atinao mamanitra izy zany mihitsy. Izay le finoana. Finoana cadeau. Ny fitarihan'ny fanahy dia atonga anao hiaika ao anatinao hoe tompo, tena mila miova zany. Te hiova zany. Tsy mety amiko intsony ty fiainako hatramin'izay ty. Manao izay mampalahelo anao foana nefa te mba hanao izay ampifaly anao. Oviana zao ianao ny tsiky farany amiko. Izay ato amin'ilay fitarihan'ny fanahy. Lasa mandiny teny ianao. Le tamin'ny maraina ve zao nafinaritra anao ve? Sa tsy nafinaritra anao? Dia fantatrao ilay izy hoe nafinaritra sa tsy nafinaritra ny tompo.
vao maraina mety ny lelalely ianao tsy mahafinaritra ny tompo zany na dia izy ary namorona ny lela fa raha vao atambatra izy hoe lela naverin'indroa dia lasa tabataba ilay izy. Andriamanitra tsy andriamanitra ny tabataba. Rehefa hibitsika tamin'ny Elizy a dia tao anaty fanginina nisy feo malefaka. Mety ohatr'izao ny fiteniny. Dia raha vao tsy manongila tsofina zany ianao a dia mety tsy maheno. Izay ilay mianatra miaino. Asan'ny apôstôly 2:12 Asan'ny apôstôly 20:12 amin'aran'i Jesosy. Dia nitondra n'ilay zatovo efa velona izy ireo ka faly dia faly. Vavolombelona an-trango ty a teo am-piainona toriteny ty zatovo ty natory a dia nenjera dia maty. Miangavy ianao rehefa mandeha ny toriteny a za matory. Raha izay. Faharoa mitondra fiadanana zany aloha ilay toriteny matonam-patory. Ny fiangaviako fotsiny a angony le torimaso a dia raha alina fitaina. Le finoana kadô a mino fa nanenjera avy eny ambony a ty tovolahy ty na maty ary io azon'Andriamanitra velominy. Fa le finoana toetra mino a fa efa maty le za taloha ary afaka ho velona le za vaovao. Sy tiaka mafitsara matao. Me mazava amin'izay nga malizy e. Zay ny anton'le miatrika am-pinoana amin'ny fandraisana. Galatiana 2:20 mianaran'i Jesosy. Voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny andro fijaliana ary tsy iza intsony ny velona fa Kristy mivelona atao anatiko. Fa izay hivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny tena ny hamonjy ahy. Ao ny tenen'ny Paoly eto. Tsy izahoy tsy izaho intsony. Ato amin'ilay toetra no isokafany ao anatsika possible. Ohatra ilay vavolombelona teo, ilay olona taloha sy ny ditrany ary mivokatry ny ditrany a efa lasa ny zavatra taloha efa maty. Ny tena marina zany a le rindrana ditra le vavolombelona teo efa maty. Mango faorina. Fa le rindra vaovao tian Jesosy arabaina fa terabao. Reo koa efa tsy anaovana jeu de mots, anaovana anty zavatra. Alleluia. Ny olona maty ny amin'ny tena dia azo tarafina amina fanoharana ny olona rehefa maty ka mintsitra tsotra. Normalement tokony mitsotra zany aloha izay efa maty a. Fa talohany a enjana be rehefa maty ny hoentina amin'ny avion dia atao mipetraka. Tena aloatra ny tsy vitako zany hoe hiary hipetraka eo dia taloha. Fa le resahako eo atao mitsotra. Dia io maty io rehefa mitsotra ny ninona atao aminy. Nataontsika rehefa le mandeha mamangy zany dia le mangany mitetaka-kano kely ohatr'izao ohatra. Tsy mihetsika tsony io. Mihaino vetsika misy dikany izay fanoharan'izay fa tsy sanatria hoe anevateva ny nofo mangatsika an'izay fianakaviana. Exemple le meko anao. Na ho tenenina teny mandratra ary io olona efa maty io. Raha sendra ohatra hoe le tsy vaniny ty mihetsika kely tena mbola velona zany io. Dia miverina amin'ny tenen'ny tompo hoe vao izy. Ny olona maty ny amin'ny tena. Izay amin'izay le finoantsika ato amin'ilay toetra. Ninina tenenina aminao tsy mandaitra tsony. Na mpanantenaina ary ianao hoe raha miaraka amiko ny zy dia meko an'zy nkitana sy masoandro tsy mandaitra tsony. Maty ny amin'ny tena e. Fa izy ny tena zany ny teneny ry mamy e. Masoandro sy nkitana hoany. Ho an'izay mampanantena an'izay a ianao rahalahy. Aza atao an'izany ny ankizy. Ninona mitrango eo tenena ny olona ratsy ianao
tsy mandaitra ntsony dia tsisy réaction ntsony tsisy tsony tsy manao zay ke aloha volomaso tsisy tsony tsisy réaction ntsony mihitsiny maty ny amin'ny tena mora be zany aminaran'i Jesosy tena tena eo ary tsike eo ary tsike ifonona pasitenjy fa le clé tena tsisy mandeha amin'izay aloha na ny mpitarika na mamaly tena tsy ny olona maty ny amin'ny tena na tsondrotsondromina ary tsy mika marary tsony aia tena mitsoka daholo ny mpamangy rehetra raha mbola mamaly tampoka manome exemple eto Paoly tsy za tsony no velona aho izy Kristy no velona omaly any ahita fa ny olona maty ny amin'ny tena zavatra anankiray sisa ny eniny raha tianao hoeno zay tsangan'ny tanynao kavanana apio ny akavia dia sy tehaka mafy tsara any ambony fa hanambara zavatra mahafinaritra be aminao Jesosy andro amaraina tsy tianao angale pasiko tao ohatranto mpandiny zay taloha ohatra boys band ajanokeo mifantoha ianao tena marina anie zany ao zay misy mity asio patin kely non Jauna 5:25 dia miara-mamaky tsika Jauna 5:5 ny andininy 5:20 zavatra anankiray ihany sisa ny hoen'ny olona maty ny amin'ny tena vakina amin'ny anaran'i Jesosy isaroate ansan lazaiko ao aminareo marina dia marina tokoa avy ny andro ary tonga ankehitriny zay andrenesany maty ny feo any zanak'Andriamanitra ary zay mandre teo vely orakoraka ho an'i Jesosy apiny testra ty manaraka feo an'i Jesosy sisa ny enao rehefa maty ny amin'ny tena enao tena azontsika amin'izay ve atao amin'ilay filony ianao possible amin'izay tonga ao anatiny hoe tena le za taloha tsy izy tsony fa le za vaovao amin'izay no manjaka sy manapaka fa ao amin'ny Kristy Jesosy manina moa toy any fa zay ao amin'ny Kristy Jesosy alleluia nareo marina dia marina tokoa Jesosy tany maty ny feo any zanak'Andriamanitra ary zay mandre teo velona rehefa manaiky ianao anetry tena satria ny fanetretena no mahatonga antsika maty ny amin'ny tena dia karazana feo anankiray sisa no eninao feo an' Jesosy feo an' Jesosy mety andre feo ianao hoe lasa ny cyclone anankiray ary rehefa mandondina indray ilay cyclone zay zanaka nabavindreny no avy indray izy afaka fotoana tena akaikinao tsy eninao tsony zay hoe fa ny zavatra eninao hoe androso Madagasikara hiadana malagasy hivoatra ny tanàna hiova ny zavatra rehetra izy fahatahorana an'Andriamanitra manerana nosy foana ny kolokolo tsisy fangalarana tsony tsy mahenitehaka ho an'Andriamanitra zany no eninao ny anaran'i Jesosy ho Jesosy zany mofinaina ary za manana rano velona loharano boiboika ho anao zay izy zao le fandraisana raisina amin'ny finoana cadeau hiditra ato amin'ilay toetritsika zao no ataovy misy le izy fa zao no andraisanao azy tena akaikinao misy le izy hoe fa zao no andraisanao azy Korintiana 11:24 rehefa nisaotra izy dia nivakiny dia hoy izy tia ny tenako anareo zao no ataovy ho fahatserovana
tsy isika manao zay tiatsika arak'izay fandraisana nomen'Andriamanitra, fa isika manao ny fandraisana arak'izay nasain'Andriamanitra anaovana azy. Tsy hoe maraina ianao misotro ny rano dia hariva ianao mihinana mofony. Ka izay ny tiako. Tena akaikinao tsy izay tianao. Mahagaga hoe fa tsy izay tianao ilay izy. Zany mihitsy ny ato amin'ity fanjakana ity, fanjakana tsy izay tianao. Satria Adama sy Eva rehefa nomena izay tiany voaroaka. Dia voaroaka. Dia voaroaka. Mijoroa amin'izay tian'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra ny safidy. Reo izy ny azo rehetra azo hohanina. Eo anankiray io tsy azo hohanina. Ilay tsy azo hohanina mihitsy rery-toniny tena. Iny. Adama. Ilay anankiray tsy azo hohanina mihitsy. Voninana. Voaroaka. Mafy be zany voaka ny Edeny zany, maisatra, mavesatra mihitsy tsy te hivoaka. Ozy le anjely miaraka amin'ilay sabatra, akaingana vatsy. Miaraka amin'ilay afo miebieby. Rehefa tao voaka ny Edeny amin'izay nitodika ny kato ny Edeny. Tamin'ny voalohany mety tsy ampafidy ny anana koa ny andro idio any koa ny andro. Lasa ohatra. Vita ny 5 kilomètre ohatry noana azy zany. Eo amin'izay ary. Ohatry noana i Adama. Amin'izay Adama manjerijery. Tsisy azo. Ahoana moa zany ety ivelany Edena ity? Sao dia azo hohanina ary ty bozaka na andrama. Ka tsy azo hohanina kay. Ty teny aminao fa toera tsara ao amin'ny tanàna. Ao amin'ny tanànan'Andriamanitra ny tiako tenenina. Toera tsara fotsiny ao an-tranony iray. Jesosy nanao ny fomba rehetra mba ho tafiditra ao anatinao ny fanatrehany ara-panahy. Raha hanina ny nampanotany Adama sy Eva tamin'ny voalohany, dia tonga Jesosy hirécupérer an'izany mba ho izy le tena hanina sy tena fisotro hohaninao sy sotronao ary mba ho ao anatinao ara-nofo koa izy. Le voalohany ao anatinao ara-panahy izy, hozy Jesosy tsy ampy izany. Za rehefa tonga tsy maintsy voalohany tonga dia feno. Ka rehefa tonga eo aminao izy, te hiditra any amin'ny poketra anao izy, te hiditra any amin'ny frigo anareo izy, te any amin'izay ao amin'ny armoire sy ny bahut, tiany Jesosy hidirana daholo momba amin'ny fiainanao, fa tsy hoe tonga eto ianao dia misy coin anankiray ao amin'ny bahut tsy azony Jesosy hidirana. Misy inona? Misy inona amin'io bahut iny mahatonga anao tsy miinvite an'i Jesosy ho ao? Sakafo le bahut dia sory izay manakana ny fifandraisanao amin'i Jesosy. Tsisy ininao pastera, mahaton'ny tompo mi-insiste amin'ilay le bahut. Misy ao. Tena tsisy pastera, mety boky le izy. Boky ane fampitomboana fahalalana avy amin'ny inspiraky ny devoly. Zafady fa napiako kely. Ary matoa misy inspiraky ny devoly, misy devoly miandro eo amin'ilay boky. Dia ny asan'io devoly ohatra zao, eo amin'ilay boky izy dia zao foana ny ataony. Vakio. Tsy haiko ohatr'izany fahitako an'ilay izy aloha. Dia ianao ilay tsy ampy vavaka iny amin'izao ohatrany. Fa namasina efa mba miteny izany hoe vakio ny teniko. Dia ny amin'ny ianao mandeha. Dia efa miandro ilay devoly. Ampiasainy dia alainao ilay boky dia mamotra. Ny olona dia mizara fito. Atidoa dia ianona dia dia fanamasina ery ny teny andre. Aleonao ve mamaky an'io boky izay lainga io? Toy izay hamaky an'ity teny fiainana ity dia mba ho velona. Esory izay boky izay. Tory izay boky izay fa tsy omena olona. Aza vela hijery anao eo fantatra ianao. Hoy ny tompo.
1 Corinthiens 11, 23 à 26. Ohatry ny ahoana le nitenen'i Jesosy hoe zao no ataovy hiditra ny pratikitsika avy ato mivonoana miaraka amin'ny toetra tsara manetre tena dia maneke amin'izay le lalana mba hitrangan'le izy no anaran'i Jesosy fa izao efa nandray tamin'ny tompo izay natolotra anareo kosa fa Jesosy tompo tamin'iny alin'iny izay namady anazy dia nandray mofo rehefa nisaotra izy dia mivakinika ho izy tia ny tenako anareo zao natao ho fahatsiarovana dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nina dia ho izy tia kapoaka ty ilay fanekena vao amin'ny rako zao natao ho fahatsiarovana naovinona no misotra anareo fa novinonareo no mihinana ty mofo ty sy misotra amin'ny kapoaka dia manambara amin'ny fahafatesan'ny tomponareo mandra-piavana eo am-piatrehana asiana fisaorana dia asiana fahatsiarovana azy tena kaikinao zay zao le direktiva hoe asiana fisaorana hoe dia asiana fahatsiarovana azy tsy asiana fimonomononona hoe fa fisaorana meloha amin'ny fandraisana ny 7:20 koa nazovy mihinana ny mofo sy misotro ny kapoaka ny tompo amin'ny fanatsy mendrika dia homeloka ny amin'ny tena sy ny rano tompo izy tonga dia misy mamotsitra an'ilay sanadra tsy hisotra nyity za manenao ny tsy hisotra nga ianao tsy mendrika tamoka teo ianao no miainao le autorité ny renao mihitsy ny tompo tena ty ahy ianao 9:20 aoka ny olona amantatra ny tenany dia aoka izy hinana ny mofo sy sotro amin'ny kapoaka aloha amin'ny fandraisana zay le mila ataontsika eo am-pandrenesana ny teny dia mandiny tena tsara tena akaikinao ataovy le izy hoe dia ataovy tsara le izy hoe tsika zany tsy resaka fotsiny hoe misy fahagagana ao ambadiky ny fandraisana tena mitsotranao marina tena misy be dia be amin'ny témoignage eto miara-mahentsika ary tsika reto ihany miaina le izy hoe nisy ohatr'izao aretina fivotosana be ohatr'izao na zavatra ohatr'izao pozitifa be le izy dia vao vita amin'ny fandraisana nanao contrôle tonga dia négatif tampoka zany hoe possible misy fanasitranana possible misy fahagagana misy fiovana misy lalana misokatra misy fampahitana fity misy changement ao ambadiky ny fandraisana fa tsy zay fotsiny le anarantsika fa le fomba hiatrehana azy amin'le directive men'Andriamanitra hoe zao no ataovy ho fahatsiarovana mila mandiny tena tsara ohatranao le fandinia tena tsara le fandinia tena tsara dia tian'Andriamanitra ianao anna etaeta fiovana raha ohatra ka ny teny Andriamanitra ho an'ny olona efa miova amin'ny fandraisana dia nrava meloha amin'ny fandraisana ny fotoam-pandraisana satria mbola ny andalam-piovana daholo ny be sy ny rehetra ary maro fa ny tian'Andriamanitra omena ny fandraisana tsy olona le efa tanteraka fa olona te ho tanteraka tenenao ary ny eo akaikinao te ho tanteraka ve ianao miodina kely eto dia avery zay fanontania zay dia amaly ianao vetivety kely fotsiny miodina kely etsy dia avery zay fanontania zay dia amaly ianao dia ny tsara aloha le izy fa miteny eto Jesosy fa raha tsy vonona ny ovo dia tsy mety aminao le fandraisana raha zay ianao reseo lahatra ny ao anatinao fa ilainao le fiovana aza vela isisy io afaka angatanao andro hoe ty iovandroany reto aza mifampikitika kosa ho avy rarivo Jesosy zay le omaly ny olona matahotra an'Andriamanitra dia mametraka fa ny androany mety ho farany dikan'izay tsy mangatakandro mise permettre ametraka ny changement sy ny décision ho amin'ny rapitsy mbola tsy hita fa eto aloha ianao no hita dia omeo eto raha nga le décision sy le changement dia samy miala iverina eto raha dia ametraka le fanontaniana re ozy izy ny tompo androany tsy mampaninana zay efa niainanao tsy mampaninana zay efa vitanao na inona mety nahalavo anao le rany nalatsaka ho famelana ny eloko hoe fa ny tian'Andriamanitra ho hita te hiova ve ianao te ho tanteraka ve ianao ry lehilahy isan'izay manatrika eto te ho dada tsara kokoa ve ianao averiko taovan'izao tsara ry dady isany aloha anao zavatra tsika dia hainy horakoraka tsara fa hiteny neny ary avy eo dia tsy zakako mihitsy le resan'ny neny le dada moa rehefa mandeha le hoe atsika lehilahy ohatrany hoe bandy roa zany na telo zany fotsiny le mira fa raha vole atsika vehivavy miretina be ianao traria be sarety fa maninona ry lehilahy isan'izay manatrika eto te ho dada tsara kokoa ve ianao
Ça me touche. Sérieusement, hein? Ho an'izay lehilahy manatrika eto. Te ho vady tsara kokoa ve ianao? Ho an'ny vehivavy. Sa miandry le fantaniana? Za mety nareo matsotra mory tonga dia ry vehivavy manatrika eto. Te ho reny tsara kokoa ve ianao amin'ny androm-piainanao? Tsy kilalao zay ny ataontsika izany fa Andriamanitra mandre an'izany a. Ry vehivavy izay manatrika eto, te ho vady tsara kokoa ve ianao? Raha tena ao anatin'ny fontsika izany dia ho antsika ilay fandraisana. Satria ato Andriamanitra nametraka ny fiainany a mba hitombo sy hahazo vahanao anatinao a, andifotra ny fiainanao a ny fiainany. Rakizy reto misika. Te ho zanaka tsara kokoa ve nareo? Tena mila mivavaka moniteur sy monitrice ny club d'enfant ohatrany. Alléluia. Tenenino tena kaikinao possible zany hoe. Tena possible be zany hoe. Le fanahy tsy mendrika voalaza ny Paoly eto dia hoe le fanahy tsy mieritreritry ny iova. Misaina fotsiny hoe soulagé fa mamela Andriamanitra fa efa vita ny date raha rehefa mamela izy raha pitsozy Andriamanitra tsy sao dia tiavany eo maneno ny trompetra. Date, rendez-vous, flirt. Fotoana tsy matotra, fotoana hafahafa kely. Tsy hainao tanteraka no hanomezan'Andriamanitra an'ity fa hainao maniry fahatanterahana. Raha hainao izay olo izay dia asitehaka mafy tsara ho an'ny Tompo. Vokatry ny fandraisana avy hatrany dia ny fanahinao mandray, ny ainao mandray, ny tenanao mandray. Ny fanahinao mandray satria ny raha an'i Jesosy dia manadio fihetretina izay feon'ny fanahinao. Hébreux 9:14 dia manambara maika fandrahan'i Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fihetretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Ny raha an'i Jesosy ankoa tonga dia manadio ny aminao izay misy ny fahotana. Tonga dia voadio amin'ny fahotana sy ny fahadisoana ianao. Satria Matthieu 26:28 dia manambara ny Tompo ity ny rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho amin'ny maro ho famelan-keloka. Marka 16:18 tonga dia manadio ny vatanao. Na dia sotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy izany. Fananiny Tompo hoe izay mihitsy ny resahana farany. Rehefa azo antoka fa te hiova aloha ianao. Fa raha te hiova ianao ho ataonao amin'ilay asain'Andriamanitra atao ilay izy manaraka anao ny vokatra. Manomboka andro maresaka misy fandraisana, anaraka anao mivokatra aminaran'i Jesosy. Anaraka anao mivokatra aminaran'i Jesosy. Misy fandraisana eo anahanao, ny ainao sy ny vatanao. Mandray famelan-keloka ianao. Mandray fiainana mandrakizay ianao. Jauna 6:53 dia manambara, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rano nareo, tsy manana fiainana ao aminareo. Fananganana 54 izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay, zaho Jesosy anangana azy amin'ny andro farany. Raha natsangany Jesosy Lazarosy, raha natsangany ray Jesosy, ianao ihany koa ho atsangana noho ny fandraisana. Ny zavatra resantsika eto izany tsy hoe ho atsangana fiainanao rahalahy. Hitranga ihany iny raha mba iny ny irianao. Fa ny tena mamaky an'i Jesosy, any amin'ilay farany ohatrany tsisy mieritreritra, anangana anao izy. Tsy diso amin'izay tena tokony ho izy koa ianao rehefa miditra amin'ny fandraisana. Satria nampianarin'i Jesosy eo amin'ny 5:5 nofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro. Avereny hoe nofoko ny tena fihinana. Hoy Jesosy, ny rako ny tena fisotro. Hoy Jesosy, fetraikany io. Tsy averina tsony zay. Ny fetraikany io.
le vady tonga eo ny tonga dia tena vady. Haiko raha zao. Ahitsan'Andriamanitra ao anatin'ilay fandraisana le ohatry ny tsy izy rehetra fa tonga dia le tena izy amin'izay. Zany hoe raha ohatra karazan'olona mitady asa ianao dia le tsy manandrakandrana asa ireny. Tanao tsara fandiana, tsy manandrakandrana asa ireny. Fa tonga dia le tena asa eo amin'le tonga dia le mapety ohatra le vavolombelona teo sady ao tsara le karama mifanaraka amin'ny eritreretinao afaka manao fanompoana amin'izay irianao amin'le mba mahafa-po anao sy le amba nofinofinao tonga dia le tena asa. Amen moe. Manasanao hitsangana ary. Hisaotra an'Andriamanitra sika ny amin'ny fotoanandroany. Ny amin'ny fomba nanokafan'Andriamanitra ny masontsika iroso amin'ny fandraisana am-pinoana tahaka an'izay niatrehan'ry Mosesy sy ny fitandremana ny Pasika sy ny famafazana ny rà. Ary fantatsika efa nomeny tompo androany ny fanairana. Misy karazany roa le finoana. Le finoana voalohany fanomezana ampiasaina. Le finoana faharoa fruina vokatra avoaka. Le voalohany possible amin'ny fahagagana. Le faharoa le fomba hitrangana le fahagagana. Ao anaty fandraisana misy zavatra be dehibe nomanin'i Jesosy. Ny fomba anaovana azy asiana fisaorana, asiana fahatsiarovana, mandiny tena tsara mba ho karazan'olona maniry fahatanterahana isika miatrika ny fandraisana. Ndao hanomana ny fomba mpanahintsika isika. Hoe teo anatrehan'i Jesosy ny fonao, tenen'Andriamanitra Tompo, te hiova. Tsy mety amiko intsony ity toetra ity. Te hiaina an'le dinga mpiovana hitondranao ahy. Sanatao vavaka raha amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny teny. Misaotra fa tianao izay hiatrika mpinoana. Tsy ny fotoam-piankofana sy ny fotoam-piderana ihany na ny fotoana ny teny ihany. Fa hatreo amin'ny fotoana ny latabatra, ny fotoana ny fanatitra, ny fotoana ny vavaka, fotoana ny famafazana, fotoana ny fiderana. Tianao ho prezanta anatin'io finoana. Rehefa miala eto izay ka andeha hody dia tianao izay hody am-pinoana. Tena tsy tianao izay ho tafasaraka amin'io finoana io. Ary androany dia nampatsiavinao. Fa misy le finoana natao ampiasaina. Miaiky fa possible ny zavatra rehetra. Tahaka n'le rano azonao avoaka avy ao anaty vato. Fa le finoana toetra kosa mampitandrina anay amin'ny fanetretena hiaino tsara ny feonao mba ankatoanao amin'izay irianao sy tianao hitondrana le fahagagana eo amin'ny fiainanay. Maro ny zavatra voahomana anatin'ity fandraisana ity ary ny tianao anaovana azy dia efa nomenao hoe izao no ataovy ho fahatsiarovana. Ndreto izay mitondra ny fiainam-panahinay mifonay sy ny momba anay manontolo mba ho karazan'olona tsara ho anao ary mba hitondra fiadanana ho any ankonanay sy ny manodidina anay. Oka Yesu Tompo ny fanamarina teny. Ny fangatahan'androm-piovana. Ireo karazana fizirizirina rehetra izay tsy nambolenao oka hiongotra ao anatin'ny fonay amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo tsy fiekena sy endriky ny fanamarina tena atonga anay ho tafasaraka aminao tsy ho tafiditra ao anatin'izao fanekena faran'izay tsara izao. Oka ho levina sy hiala eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Raha toy ny lalao am-pinoana izay nanambara hoe te ho ray mpianakaviana tsara, te ho reny mpianakaviana tsara, te ho vady tsara, te ho zanaka tsara, te ho olona tsara. Tena mifony an'io ilazana aminao tokoa hoe mila ny fampatanjahanao avy any anaty izay mba handray fanapa-kevitra tsara sy entitra ara-potoana ahafahan'ilay olona mba vao atao anatinay mivoaka. Raha mino izay fa possible ny maty azo atsangana dia tokony mino izay fa le olona taloha atao anatinay efa maty, fa le olona vaovao kosa no velona. Ary raha ny olona maty ny amin'ny tenany tsy mandre ninninina intsony, andro amin'ny maraina kosa ny nanambaranao hoe zavatra anankiray no hoen'ny olona maty ny amin'ny tena dia ho avy amin'ny fotoana andrenesan'ny maty rehetra ny feo an'ny zanak'Andriamanitra, ny feo anao tokana. Ndreto izay amin'ny etaeta-piovana sy etaeta-pahatanterahana. Misaotra betsaka fa rehefa miseho ianao dia mangetaeta izay ny anahaka anao amin'ny famindram-po, amin'ny famelan-keloka, amin'ny fahatsara-panahy, amin'ny fahatsara-toetra, amin'ny fomba fiteny mendrika, amin'ny fahalemem-panahy, amin'ny fanetretena, amin'ny fandeferana, amin'ny fahanginana, amin'ny faharetana, amin'ny fahononam-po. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatra loatra fa manampy anay ianao mba tsy ho difotra ao anatin'ireo toetra ratsy manimba sy mitondra fampahoriana izay, fa hiaina am-piadanana sy anatina fahafampo
miaina ny toetranao feno voninahitra. Sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Niala izay namadihana azy ny tompona andray mofo tena nambara tamin'izay niaraka tamin'ny teo tahaka ny androany maraina. Raha isano izy fa tia ny tenako izay nivakiana ho anareo. Izao ny atao fahatsiarovana. Misaora azy. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Nomenao ny tenanao, nomenao ny ranao, nofinao ny tena fihinana, ny ranao ny tena fisotro. Ary nomenao fiainana mandrakizay izay, ary amin'ny farany tenao ny manangana anay. Misaotra betsaka fa atao anatin'ny indray izao ny fiainanao, rehefa mihinana sy misotro izay ka mamelona ny fiainanao efa atao anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Misaora azy. Sotra betsaka ny amin'ny opportunité afaka iray latabatra aminao fa fany miombona aminao ny anaran'i Jesosy. Tio ny tompony kapoaka amin'ny fisaorana raha fanekena vaovao izay latsaka ho famelana ny heloky ny maro. Amin'ny anaran'i Jesosy no nambarako amin'ity marain'ity fa voavela heloky zasy ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Saora azy. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Fiantraikan'izao fandraisana masina fiomboana latabatra amin'ny tompo izao. Ny fiantraikan'izany avy hatrany eo amin'ny fanahinao, eo amin'ny ainao sy eo amin'ny vatanao. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy ihany fahamarinany teny fa ao anatinao izao ny fiainan'Andriamanitra. Fiainana ny ao anatinao fa tsy fahafatesana. Ninninona ny endrim-pahafatesana amin'seho amin'ny endrika aretina, na fanentena, fampahoriana, na faharerahana, tsy ambininy izany fa efa miasa ao anatinao nofo sy ny rahan'i Jesosy. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tanteraka eo amin'ny fiainanao ny fahafahanao miaina le finoana ahitanao fa possible ny zavatra rehetra. Ary le finoana toetra anananao fahavinonana andreny bitsika Andriamanitra ampafantatra anao ny direktiva ara-potoana ampitranga ny vokatra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tiaka mafy betsika ho an'i Jesosy. Mahazo teona vetivety misy pasteur anao vaovao dia aza mbola miala fa anao fiderantsika dia aorianan'izay misy vavaka dia apetraka ny sotrano. Alleluia. Mahazo toerana ary anatanteraka ny fanatitra fahafolo-karena sakrifisy izay omenao an'Andriamanitra mpatsahivina foana le tena vaventy ao am-ponao dia atolory an'Andriamanitra. Ny tsara indrindra mendrika ho an'Andriamanitra. Amen. Dia takizao indray ny fotoanantsika. Raha riva manokana misy fotoana amin'ny efatra. Izany hoe amin'ny roa any Paris io fa amin'ny efatra dia amintsika. Raha tratranao moa dia manenjika any ianao, raha sy tratranao dia manenjika eo amin'ny hvkl-mission. Dia ao tsika miaraka mijery indray ny fotoana izay tanterahana any miaraka amin'ny pasteur Rodolphe Dafiny Arivo, ny groupe tanjona sy izay ekipa rehetra any ivelany any dia Jesosy ny ilainao amin'ny teny frantsay nanaovany azy. Amen. Raha manam-potoana ihany ianao dia jerevo manaraka direct amin'ny hvkl-mission. Zay ny fotoanantsika raha riva. Ny fotoana amin'ny herinandro manomboka alatsinainy sekolim-panasitranana, talata sekolim-pamahana olana, larobia sekolim-panambinana sy fitahin'Andriamanitra ao amin'ny super U Analakely 2e étage. Mariana manokana tena misaotra ny tompo be da be tsika fa tena misy ny vavolombelona, misy ny nateraka indray, misy ny sitrana, misy ny efa lasa ny zavatra taloha fa mila tehirizina izany. Tsy ny anarana pasteur na hoe ao amin'ny hvkl zay dia efa voavitra, non. Tsy hoe zay efa zao dia efa manompo an'Andriamanitra, tsy izay ny mahavoavitra fa mila tehirizina izay efa nomen'Andriamanitra. Fomba fitehirizana azy tsara indrindra dia eo amin'ny fanatrehany. Be da be ny tena hoe za tena miaraka degany be amin'Andriamanitra fa rehefa tsy miaraka amin'ny Jesosy rava foana io fiainana io. Dia izay no mahatonga anay manentana foana. Misy vavolombelona be da be ohatra izany manentana foana hoe
raha mbola azo atao ary fantatrao fa azo atao le izy dia tongava amin'ny sekoly. Rehefa tsy tratranao tena hoe tsy tratra dia mijerefa amin'ny live en Facebook hvkl-events. Raha tena mbola tsy vitanao ndray zay dia ny ariva ianao manam-potoana dia vereny jerena le toriteny. Na dia hijeren'le rangana andehandeha teto fotsiny ara dia mahafinaritra be zany. Vadiko moa meme foana isaky mahita dia ina raha mampime aika izay zavatra. Tsy hoe pasteur ny mampime fa le zavatra ataon'Andriamanitra ny mampifaly. Amen. Tongava amin'ireny fotoana ireny a. Misy zanaky ny asa fanompona koa manao anniversaire 5 taona i Arlanto a. Dia amin'ny lahady fa 5 volana marsa 2023 izy a. Eto amin'ny trampokon'olona Analakely manomboka amin'ny 2 ora sy sasany. Entintsika mbavaka izany fotoana izany, entintsika mbavaka amin'ny mpanompiny a, mba afaka manatanteraka tsara n'izany fotoana izany, tena mba ho voninahitr'Andriamanitra, tsika koa hifanohana foana ihany koa mpiara-manompy eto a, mba voninahitry ny tompo a irery ihany. Tao tsika hitsangana, hivavaka injiro ety anoloana ny tananao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra tompo, misaotra anao ny amin'ny teny, misaotra anao ny amin'ny hafatra, misaotra anao ny amin'ny mbola hikasianao ny any anatinay tsirairay avy ihany Jesosy a. Misaotra ny amin'ny mpanomponao ihany koa. Dia mbola misaotra ihany koa afaka manantanteraka izay ihany fahafolo-karena, fanatitra sakrifisy izay rehetra ho anao Jesosy a. Endrika ivelany izany a, izay Ana Maria anay fa ny fonay dia anao manontolo. Raiso ankasitrao izany ny voninahitry ny anaranao. Mankasitraka ray ny amin'ny tahinao ny tsirairay avy indray eto amin'ity toerana ity a. Na izay mbola hialy eto ihany koa sy mbola hiatrika fiainana Jesosy, anao izy ary anao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ndao tsika hitehaka mafy a, voninahitry ny tompo. Ay le fivorian'ny sampana rehefa aveo a, club d'ado, ny club d'enfant, ny Lion Juda, ny ambassadeur rehetrarehetra. Dia mijanona rehefa aveo a, ny club de mamie sy papy a mbola tsy misy a, fa miandry an'izay eo fotsiny nareo aloha. Alléluia. Alléluia. Tsika ite tanana mafy ho an'i Jesosy a. Izay rehetra faly eo kiorakoraka mafy ho an'i Jesosy e. Alléluia. Misy olona vonina hideran'i Jesosy ve? Amen. Alléluia. Izay le orakoraka ho an'i Jesosy e. Hoterai mandraky izay ny anaranao, mba hanaovana izay rehetra sitrakao e. Ho tomponay mandraky izay ny anaranao, raha io anehoana fizay ry tompo dia zanakao. Hoterai mandraky izay ny anaranao, mba hanaovana izay rehetra sitrakao e. Utumpuna mandraky izay tokony anaranao, raha io anehoana fizay ry tompo dia zanakao. Hoterai mandraky izay ny anaranao, mba hanaovana izay rehetra sitrakao e. Utumpuna mandraky izay ny anaranao, raha inay anehoana fizay ry tompo dia zanakao e. Ireo mafy mandraky izay ny anaranao, terai ny anaranao, hanaovana izay rehetra sitrakao e. Utumpuna mandraky izay tokony anaranao, raha io anehoana fizay ry tompo dia zanakao. Sitrakao Jehova, sitrakao raha ompire sy mpankatoy manao zay. Raha io nefa nimitra, na
nawe Kaposnelalandani finunanao Rayo Kaneuna seritunga kofikinao Fasita kaute ove Rompino Pisi pakatura noza Rayo Nifani micha Perefautan Alasir fitana Fosa Jesus Namyatalana fitana eti Amzenian piananai Iterana nisa Wano Christi Once sonse Wano Christi Atom mambe Wano Christi Wano Christi Tumpunensi tu Raine amnifu Tumpune malas Saan teras makalase Tumpune mayer Ifitiapa non simye Tumpune pansaga Yanonu tumpuni lake Hallelujah Ura kura kawanse sonse Atama pumpun letana na wanse sonse Tumpunensi tu Kinose zanaka Upanu punotuku Anda soto tulisawe Fun kanaradi Hano Christi Usana kamanu Tinanana kanoze so Aruf si tantan Ifafalum nesakan Satana selede ful Siana raka na yutsun Deisain babakay Akina yamno Kani andru piyay nanay Ang kalasanin na naranawe Hallelujah Hallelujah Don't believe tiran si Sosye Yo yan Wanilai Mipita kambunye Miseza fiandianana Nitani nufipera ntungunye Nilani psandianana Wanilai Mipita kambunye Miseza fiandianana Nitani nufipera ntungunye Nilani psandianana Miavidit, and the 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 Miavidit, go away, Deraina, 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 Ura kura kawanse sonse. Pecha kamunye Zoreti zomanata traf Sirun fatirunye Faami terawe Anem yavidit Anem yavidit Anem yavidit Anem yavidit Anem yavidit Anem yavidit Anem yavidit
anaovana tsinitsinina ny tenatsika manoloana ny mahaizy azy azy. Amen. Nanovokovoko zay toka eo am'izay mbo vita hafa le tamin'ny 2006 tamin'ny 2007 zavatra tena senina tsisy vovoka torajofo mihitsy. Rehefa mandroso ny taona dia mifonao mihetsika kokoa vatanao tsy hoe mihetsika hoe palpitation fa tena faly ianao zany faly fa vovontsy mety be ny problema rehetra fa eo Jesosy ary mpamonjy izy efa vita ny famonjena hibitsika directive aminao izy arao fotsiny fa asoanao hitondra fahagagana ho anao sadaty nitanao dia hivavaka ho anao sy hifampivavaka tsika raha amin'ny anaran'i Jesosy ndreto ny tanany rehetra zanakao manandratra amin'ny etaeta-piovana amin'ny etaeta-pahatanterahana petraka feno am-pelantananao indray ny fafahana miazakazaka manaraka anao manao zay tianao manao zay ankasitranao raha misy marary eto Jesosy oko fotoana famifanena amin'ny herim-panasitrana avy aminao anatin'le etaeta-piovana ao anatin'le etaeta-pahatanterahana ao anatin'ny fony afaka mangany hatrany etapolokatra ny paladianao satria ny ranao sy ny nofinao efa niditra ao anatinay dia manonona izay tompo amin'ny anaran'i Jesosy fanasitranana feno eo amin'ny vatanao tafiditra ao anatinao ny fiainan'Andriamanitra hoentin'ny ranao mikoriana manerana ny vatana sy ny tova rehetra hatrany etapindohany amin'ny atidohanao ka hatrany amin'ny akikely tongotra ao ny fiainan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra tsy fiainan'Andriamanitra resin'le fiainan'Andriamanitra. Miala ny fahakiviana, miala ny faharerahana, miala ny fahadisom-panantenana amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny vesatra, miala ny salobona manomboka amin'ity maraimba vaovao ity indray. Misokatra ho an'ny tompo indray tsika, misokatra ho azy mandrakariva ary manonona amin'ny anaran'i Jesosy fa tahian'Andriamanitra ianao. Mety tsara sy miamtombo ary mandroso ny fiainam-panahinao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofina araky ny etaetan'le dada sy neny sy ny ankizy nanangatanana teo ny fahatanteran'le fahasambarany tokantrano izay manatrika eto amin'ny anaran'i Jesosy. Tenoina ankiho ny fiatezan'ny asa mandrara sy ny fianarana ary ny fahasalamana feno amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Raisy ny tsodrano izay tononina marina aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny tompo aminao ay ianao efa novidiko ka tsy mba hareko
tsy mamelanao irery a tsy rery zany ianao tsy rery zany tsony ianao fefeo aminao ny fanahy fahamarinana ary efa ao anatinao fanjakan'Andriamanitra ary indro izao ombanao mandrakariva mba raha-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao mandehana mivonona fahamangy ianao a hoy ny tompo Andriamanitra ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Amen. Ataontsika iteka mafy tsara ho an tompo. Araka ireo programa rehetra voateny enivony asa fanompontsika dia anasanantsika mpitiavana avokoa ireo fotoana ireo a raha mbola isa manam-potoana malalaka ianao a dia raisina ampitiavana fahatongavanao aloha iravantsika ivavakantsika ho an'ny asan'Andriamanitra izay andreketany ray aman-drentsika mpinono any ampitan-dranomasina androany hariva. Avao tananao dia ataovy misy fifandraisana po anatinao a mba isy olona voakasika, isy olona sitrana, isy olona afaka, isy olona iova, isy olona saina tsy tahaka an'izay nidirany ivoany amin'ny fivoriana. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Taio fotoana rarivo Bagneux, Paris. Taio ny olona izay tonga eo, izay nasaina sy izay nandreny antso ireo vahiny izay tonga sy ireo izay efa mpanaraka tsy tapaka. Momba andray tompo ny mpanomponao hitondra ny teninao. Ireo zanakao rehetra ny amin'ny mifaritra Europiny ho voataza rehetra afaka manaraka ny direct inkona iendreo diffusion dia andray ny anjarany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy a Nazareta. Amen. Zarao reo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao a ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo a. Amen dia amen. Sitsika tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy.